Manolotra ny araba tokolasy tompovavy amin'ity lakamisy fahadimy ny volana May 2024 ity. Misaotra ny namana teknisianina isika eto amin'ny foibe izay fampitana mivatana ny fandarina miara-manonja, ary misaotra ihany koa ireo teknisianina amin'ny radio mata izay mandray ny fandarantsika miara-manonja izany miara-manonja izany. Akasitrahana ihany koa ireo mpiara-miasa marobe any amin'ny faritra izay mandray ity fandarina miara-manonja ity ary mandefa izany amin'ny onjam-peon'ny MBS. Isika mandray amin'ny alalan'ny Facebook, YouTube ary ny any ampitan-dranomasina rehetra any izay tsy mitsahatra mifanoratra mandefa ny vaovao ary mankahery ihany koa manara-maso ny zava-misy aty Madagasikara mahakasika indrindra ny fiainana firenena amin'ny ankapobeny, satria zay moa no foto-kevi-dehibe izay ahafahantsika mifampizara ny fandarina eto anivon'izany miara-manonja MBS Radio Mada izany. Akasitrahana hatrantsika satria dia marobe ianareo no maniry ihany koa ny haneho hevitra hivahiny ato anatin'izany fandarina miara-manonja izany mba ho reniny malagasy maneran-tany ny zava-misy ary mba hifampizara hevitra hitondra ny anjara biriky amin'ny raharaham-pirenena, ka izany rehetrarehetra izany no hanokafany tompon'andraikitra ato anatin'ny fandarina ny varavarana ho antsika rehetra, ary hanokafana ny micro ihany koa ho an'izay manakambara amin'izay faneho-kevitra izany. Mampiavaka ny miara-manonja MBS Radio Mada izay fandamina mpiara-miasa izay, satria dia manao tohivakana ireo vahiny izany. Ny amin'ny endriky ny fandarantsika amin'ity androany ity dia hisy ny vahiny mirahalabe zao RMDM avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Tsy maintsy miresaka faritany moa tsika satria tohatra ny efa zarina zatra ny vava sy ny sofina nary izany, fa ho an'ny faritra Analamanga sy ny Tanavilla zany dia ho avy eo ny tompon'andraikitra voalohany izay hiresaka ny amin'ny hetsika lehibe izay ho tanterahan'ny RMDM zany ato anatin'ny faritra Analamanga amin'ity faran'ny herinandro ity. Fa andray vahiny ihany koa sika izay avolavitra any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy, raha marimarina kokoa zany dia avy any amin'ny faritra Menabe, Morondava, satria dia marobe ny zavatra tiany hifampizarana amintsika mahakasika ny fiainany vahoaka ny Morondava, ny fahitany ny fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao, satria dia maharaka tsara ny zava-misy sy ny fiainan'ny firenena ny mponina ny Morondava, ary na dia nandalo tany ary ny filoham-pirenena tsy arakaraky ny vaovao ny amin'ireo communication ataon'ny fitondram-panjakana ny zava-misy any toerana, ka hitondra ny lafim-panazavana sy hiresadresaka amintsika ny ainany vahoaka any anatin'izany distrika Morondava sy ny faritra Menabe tao anatin'izay fotoana ny tetezamita sy ilay fotoana hitondrany zao fitondram-panjakana izao ny vahintsika rehefa avy eo. Ary raha toka tsy misy ny fiovana araky ny fandaminana dia misy solombavomboaka hiara-dalana amintsika rehefa alakamisy toy izao. Eny ary fa alohan'ny tena handraisana ny vahiny anombohan'ny raharaha dia samy nahatsikaritra ny rehetra, fa dia nisy ny hetsika lehibe nataon'ny PAT zany tery amin'ny anjerimanontolo teny Akatso Omaly na reo mpiasa mpandraraha eo anivony zany anjery manontolo izany. Raha ny vaovao fantatra dia mitaky ny amin'ny ahazona ny karaman'izy ireo ary itakin'izy ireo ny amohana daty mazava mba ahazon'izy ireo karama mba elana amin'izay fahatarana izay. Betsaka moa ny sary izay manamarika amin'izany hetsika izany. Ny fandraisana azy dia totaky ny felaka temaina ihany ho an'ny fitondram-panjakana izay milaza fa anao ny subvention ho an'ireo mpiasa tsy miankina, ka andray ny charge patronal zany ao anatin'ilay 30,000 ariary izay nambara ministry ny vola fa arotsaka mivatana, arotsaka ny fitondram-panjakana mivatana makany amin'ny knapsa izany lela vola izany. Betsaka moa ny adevitra mikasika an'izy ity, satria ny fiahiahina ny amin'ny fihetsiky ny fanjakana sy ny tsy fahatokisana ny fanjakana amin'izay hoe fandraisana draingitra ara-bola izay no tena mampanahy an'ireo patron sy ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Io arany olana fa na ho an'ireo izay miankin-doha amin'ny fanjakana aza tsy vita amin'ny fanjakana ny manefa azy, na karama na indamnité, na ho an'ireo asa izay miankina amin'ny fanjakana. Maika moa fa ireo fampisitrahana zany ny tombontsoa tokony ho azon'ny mpiasa
amin'ny alalan'lay karama mivatana zay nambara ny fitondram-panjakana fa 250 000 ariary na 10 sy roetsy no karama farany ambany salaire minimum d'embauche ary efa namoana didim-panjakana izany nandritra ny filakevitry ministra Omaly. Ny 220 000 ariary amin'io dia ny orinasa tsy miankina amin'ny alalan'ny mpampiasa no mandoa azy lay karama raisy mipiasa fa ny 30 000 ariary zany de ny fitondram-panjakana saingy io 30 000 ariary io de misy semana apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny vola zay fandrotsaky ny mpampiasa kanefa tsy arotsaky ny mpampiasa fa ny fanjakana no androtsaka azy eo am'izay endriky lay fandraisana ndraikitry ny fanjakana zay no mampiaya ary mbola any am'kinapsa kinapsa zay mivesatra olana am'izao fotoana zao disy fantatry ny rehetra zany raharaha izany ka initranga ho an'ny PAT iny ary manambana ihany ko tsy ho an'ny PAT Antananarivo fa manambana ihany ko ny PAT Antoliary itokona am'izao fotoana zao makasika ny resaka karama ihany de mampana be ny any zany rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe bankrupt tsisy vola ny fanjakana kanefa manana an'le ambo zay mampiseho eo anivo mpiasa tsy miankina ary mampiseho koa am'izay engagement lehibe ao anatin'ny vola ny fanjakana izay mbola hitondrantsika fanazavana lalindalina zay rehefa aveo satria andefa élément isika avy amina solombavamboaka miresaka am'zany adevitra izany solombavamboaka avy am'sehatra tsy miankina kanefa manana ny ambarany am'zany ho an'ny mpiasam-panjakana moa dia eferany rehetra mahita sy mahalala ny zava-misy am'izao fotoana izao satria dia mpiasam-panjakana reraka osa bokatrosa ary tsy mahavita vola ndraiky ny karama raisin'izy ireo fa betsaka no miteraka fimenomenonana ary betsaka ihany koa nefa manomboka mahita am'izao fotoana izao lay endriky lay fampiakarana zay resahana sy ampanenona betsaka eo amin'ny tontolo ny serasera ny mpanohana ny fitondrana ankehitriny 5 isanjato 7 isanjato 70 isanjato 5 isanjato saingy le 5 isanjato tena resahany eo am'izay tontolo ny serasera zay fa rehefa tena voaka manomboka aty am'le sokajinasa na kategoria 1 makaty amin'ny kategoria 10 na sokajinasa 10 ka rehefa jerena lay elanelany dia tsapa ihany ny hoe ajustement ao anatin'lay fiakarany vidim-pianina zay efa tokony sotrahan'ny mpiasam-panjakana nanomboka amin'ny taona 7 sy 4 ka hatramin'izao taona 12 sy 4 izany rehetrarehetra izany mbola tsy miadevitra ao anatin'izay tena zo tokony ho sotrahan'ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny faharisian'ny asany sy ny fahombiazan'ny asany zany fampiakarana karama izany ary mbola tsy tafiditra ao anatin'izay hoe mety ho fiakarany vidin'ny solika zay apozina tsy maintsy akatra noho ny zava-misy maneran-tany izany rehetrarehetra izany raha ny vaovao fatatsika de mbola mandeha ny fifampiresana sy ny adevitra eo anivon'ireo compagnie pétrolière mandeha mangingina any sy ny tompona ndraiky mpanjakana ary misy hatramin'ny sehatra raisam-pirenena mihitsy aza mifandresy lahatra am'izay mety ho vidin'ny solika ho ampiarina eto Madagasikara izay mizara roa ny adevitra ho an'ny vidin'ny solika zay vidiny normal tokony ho zakany vahoaka ao anatin'ny fiakarana fa vidin'ny solika ihany koa ateraky ny vérité des prix zay efa ela no nanaovany teo anivo ny sehatra ny famatsim-bola iraisam-pirenena tokony ampiarina izany ary ny compagnie pétrolière saingy ny sakana izany ny fanjakana satria tsy mahaleo ny tsara ny vidiny ho an'ny vahoaka sy ho fisorohana zay explosion sociale ateraky zany vérité des prix zany rehefa tera nefa ny lalana ho an'le compagnie pétrolière zay mitazona ny secteur stratégique eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny ary sombony am'zany de vidy solika aty tsy manana teny ambara am'zany fanjakana ka nanylaza ary Andriamatoiany Rajoelina fa iady eo anatrehan'ireo compagnie pétrolière reo dia tsy navita ny ady afa-tsy ny arizato ariary izy ary zay arizato ariary zay raha to ka andeha ny adevitra ifampiresahana amin'izy reto de apozina ho izay ihany no mety ho vita ny fanjakana ao anatin'izay mety ho fampianana ny vidin'ny solika am'izay vidiny ho volavolainy ny mpanjara ny solika ho an'ny eto Madagasikara izay loharambavao mbola hotrandrahantsika zany satria misy adevitra mandeha any ambadika rehetrarehetra any fa izay anefa de mifandray amin'ny karama satria any ho any mihitsiny vao tena ho taratra le fiakarany karama ka raha ny zava-misy zany am'izao fotoana zao dia misy fanerena fandroany ampiakatra ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina hiteraka haoariny zay mety ho fiakara ny vidy solika zay fa tsy ity karama zay nambara ny fitondram-panjakana ity zay raisina ho fantsiana fotsiny ihany ao anatin'izay vidim-pianina sy ny andraikitra ny fanjakana tsy vita nanomboka ny 7 sy 4 ka hatramin'izao teona itenenantsika izao iverenantsika zay adevitray rehefa
tonga ny fotoana fa atreto aloha zany dia misokatra ary zay nambarantsika tao anatin'ny fandarina zany malaza satria namorona olana vaovao azy ny fitondram-panjakana amin'ity fampiakarana karama ity teraka ny faneho-kevitra zay mampiseho ny tsy fahafaliana sy mampiseho ihany koa ny tsy fankatoavana amin'izay fietrika feno fitaka sy afetsifetsena atao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao apetratsika eo ny amin'izay fa andray ny vahintsika efa etako aiketo Andriamato Ratsimbarimanga Tsiriniaina izy dia filohan'ny RMDM atao anatin'ny faritra Analamanga raha miresaka an'izany faritra Analamanga miresaka an'izany RMDM zany tsika de fantatsika fa rody be ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny ankapobeny de ny RMDM fohy be no saika rentsika fa akehitrinsika de mare zany ny RMDM Analamanga midika zay fa efa misandrahaka amina sampana rehetra ity rody be mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity miarabanao Andriamato Tsiry tonga soa eto amin'ny miaramanonja miaraba ny monsieur Faniry nandray amin'izao fotoana izao miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra any ambadika any isaorana manokana ianareo izay nanana fandavatena nandray ny tenako amin'izao fotoana izao miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy akanavaka izay anatokantrano rehetrarehetra any na eto atoerana zany na anampitan-dranomasina miaraba manokana ny mpikamana rehetra ao anatin'ny RMDM Analamanga ny tenako amin'izao fotoana izao engane itoy ny asa izay ataontsika izay nataontsika hatramin'izay izay efa nanolorantsika tena ka dia iarabana manokana ianareo rehetra any atokantrano tsirara ihany raha miresaka RMDM tsika Andriamato Tsiry mazava ho azy zany fa ny safidy ho an'ny lalan'ny mpanohatra ianareo rehefa misafidy ny lalan'ny mpanohatra de mahita ny zavatra tsy mety mahita ny zavatra marobe mitongilana tokony arenina ary mahatsapa ihany koa ny hirifiry ny zava-manjo ny firenena amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaiza mitantana vokatry ny tsy fahaiza mitondra ny fitondram-panjakana ny RMDM atao anatin'ny faritra Analamanga misy distrika 30 amin'ny ankapobeny ve efa noenona avokoa zay distrika izay rehefa nisy ny fahazona an'ireo loharambavao mahakasika an'izay tena hoe fangirifiriny fiainana izay raha ho anareo manokana zay mitarika atao anatin'izay faritra Analamanga izay misaotra monsieur Fanirina metraka le fitenenana alohan'ny amaliko an'izay ngamany aloha de somary fitiniko vitsivitsika amin'ny fotoana amin'ny fihezanteny fohy ilay RMDM eto amin'ny faritra Analamanga efa nitsangana amin'ny birao mitsangana amin'ny birao amin'ireo faritra eto amin'ny distrika eto amin'ny faritra Analamanga rehetra ireo efa mipetraka daholo izy ireo zany hoe efa ao anatin'ny fotoam-piasana ireo birao amin'izao fotoana izao somary ngamany raha naheno isika somary nangingina kely angamany izy teo aloha teo ny antony de zao tsy maty akory na hoe nangina tanteraka ny RMDM eto amin'ny faritra Analamanga fa tena mijoro ary velona ary mandray anjara feno amin'ny raharaha politika eto amin'ny toe-karena ao anatin'ny zay fanontaniana anao zay misy zao zavatra hokasaina atao zao izany hoe ilay fitsangatsanganana ilay fivoahana izay ataonay zany amin'ny asabotsy zao ao anatin'ny zay itsika tsy zanga mantenako tsy teny hoe redynamisation fa hoe fanomezana indray ny hery fanomezana indray ny tanjaka fanomezana indray ny ambony rehetrarehetra hitsangana ho avy aneho hevitra hitondrana anjara biriky ny eto amin'ny raharaha-pirenena satria iaramanana ny firenena tsy ireo mpitondra rery no tompon'ity firenena ity fa isika aty amin'ny mpanohatra ihany koa de tompon'ny firenena manana ndraiky tsika miteny ny zavatra tsy mety manana ndraiky tsika manatsikafona ny zavatra tsy mety rehetra satria lasa izay ataon'izy ireo no manjaka tokony eto amin'ity firenena ity dia zay ngamany monsieur Faniry aloha fampidira kely an'izay aiza le toerana de amin'ny firy le izy ilay sortie zany fitsangatsanganana ataonay zany amin'ny sabotsy zao izy io fito ny volana may roapolo sy roa arivo
Iry Amboanjo be io toerana io hoentsika amin'ny any anaty Facebook sy ny fampalalama voa isan-karazana ny any angamba le sy ny afisa azy mino ny tenako, mino ny tenanay fa tsy hisy ny fisakasakanana, tsy hisy ny mety zavatra anakanana zay fivoahan'ny RMT Manalamanga zay satria fitsangatsanganana io ataona io ny olona rehetrarehetra dia manana zo ivoaka hitsangatsangana, ny olona rehetrarehetra dia manana zo hiteny, ny olona rehetra dia manana zo ivory, fahalalahana fototra zany ka ao engane tsy hisy zay fisakasakanana zay fa avelao aneo hevitra, avelao ivory, avelao ifampiarahaba tratry ny taona ny RMTM eto amin'ny faritra Analamanga. Ka izay le fanontaniako manomboka amin'ny firmaraina zany de fena toerana ny izy de iza no asainareo am'izay ny mpiatroka ihany ve sa misy ivelan'izay? Zay indrina monsieur Faniry. Teneniko angambany aloha le toerana. Le toerana zany dia ary Amboanjo be Amboanjo be raha hitantsika rehetra ny eo amin'ny place de l'amitié. Eo fotsiny de rehefa tonga io sika dia hitantsika le toerana satria efa misy olona miandro eo. Ny asaina, ny olona asaina de izao. Ny mpikambana ao anatin'ny RMDM izay ahitana toko politika maro ao, ahitana syndicat ao, ahitana mpianatra ao, ahitana mpivarotra ao, ahitana mpamboly ao, ahitana chauffeur ao, taxi ao, bus sy ny karazany. Efa resy lahatra amin'izay foto-kevitra izay. Fa misy atsika rehetra izay any an-trano any izay mankasitraka izay foto-kevitry ny RMDM izay, mankasitraka an'izay mahita izay tsy fahombiazan'ny fitondrana izay, mahita izay fahalovan'ny fitondrana izay, mahita izay zavatra tsy mety eo amin'ny fitondrana izay nefa tsy samy teny isika, tsy samy seho dia atsonay RMDM Manalamanga isika rehetra ho avy. Tsy hakanavaka io na lehilahy na vehivavy, na mpitondra fivavahana, na tanora ianao na olon-dehibe dia iangavianay asaina ianareo ho avy anotrina ny RMTM Analamanga. Indray mbava tiako antaninanao Andry Matotsiry satria mbola misy namanao ihany koa moa zany eto Antananarivo Renivohitra ho avy eo mampitarika anao ny RMDM ato anatin'ny faritra Analamanga. Azo antoka fa mandeha mitsidika anao amin'ireo distrika zany. Ahoana fahitanareo ny zava-misy ny fiainan'ny mponina any ambanivohitra sy any amin'ny toerana rehetra zay mety hanaovanareo fitsidiana na fananganana birao na fitafatafana amin'ireo mpikatroka zany? Tena midina tokoa zay any amin'ny toerana rehetra any amin'ny distrika ato anatin'ny faritra Analamanga reo. Tena izay monsieur Faniry dia tena mahita. Tsy ny tenako ihany angamba ny fanahisika mpijery na ianareo mpanao gazety dia mahita fa tena mahantra ilay vahoaka malagasy. Tsy araka ireny notenenina tamin'ny fotoan'andro, tsy valapatra be amin'izay ny tenako tamin'ireny 7 reny. Ataontsika Madagasikara no lohan'ity eto amin'ny ty Océan Indien ty, isika no amatsy ny nosy Comore, isika no ampindram-bola. Tsy asitsika tsony ny mahantra ho ataontsika ny lalana eraky ny Madagasikara, ampidintsika io vidim-pianana io, ampiakarina ny karama mpiasa. Inona nefa monsieur Faniry no miseho amin'izao fotoana izao? Zavatra mifanohatra lavitra amin'izay ary rehefa fanontanianao teo moa zany hoe midina any amin'ny any amin'ny fotony any nareo tena mahita mihitsy zay. Ny tena mampalahelo dia izao le olona any anatin'ny fokotany, anatin'ny quartier any tsy samy mitsangana maro raha anao isan-jato angamba ny tenako dia tsy teny hoe 100 fa ataoko hoe 70 dia efa tsy mankasitraka ny fitondrany io fa tsy samy teny le olona matahotra satria vao miteny dia ho avy ny mpitandro ny filaminana. Anararoatra kely hiteny amin'ny mpanolotsaina Madame Clémence sy Lilira Faralahy. Oliretsy impiry moa izy rova i Madame Clémence ny natsona.
Amin'io fanadiadiana io za tsy hiteny hoe tsy hiditra am'le fond zany monsieur Faniry hoe inona le fond isamborana azy fa za mahita hoe misy zavatra tsy mety tsy zavatra tsy rariny ao anatin'io zavatra io ka tokony mitsangana tokony miteny ny vahoaka malagasy miteny sy rairay manohatra izany fahalovana zany fa raha izany nitondrana n'ity firenentsika ity dia potika ty fireneny ity tsy araka le zavatra tenenina ny teneniko teo aloha amaraparana anazy angambontsika fa nytiako antanina mialohan'ny tena fanontaniana farany zany de hoe resy lahatra ianareo am'izao fotoan'izao fa tena tsy mandeha ny zava-misy kanefa na izany na tsy zany fanjakana ihany koa de efa manao ny karazany fihetsiketsehana samihafa manao ny paikady rehetrarehetra eny amin'ny tontolo misy azy eny ary efa manao ny fandafandaminana politika mandinidinika rehefa tsikaritra daholo le fihetsika le fanjakana fifidianana io tiako resana ahoana ny hevitry ny RMDM manalamanga am'zany resaka fifidianana no antaninao ny RMDM manalamanga dia makasitraka ary manohana zato itsoanjato ilay fitakina ny concertation nationale tena takinay RMDM manalamanga no anaovana ny concertation nationale io satria tena ilaitsika io betsaka ny zavatra odinihana ao anatin'io lalam-pifidianana ao anatin'izany tsy teny fotsiny aho hoe raha ohatra mahita sika amin'ny resaka fametrahana ny seny fametrahana ny ACC teo amin'ny toerany isika vahoaka ve anatena fa fifidianana mangarahara no avoakany ireo androm-panjakana anankiroa reo avoakany seny mantsy ary fa fitsarana mangarahara no avoakan'ny ACC izany rehetrarehetra zany mila dinihany zany ao anatin'ny concertation nationale io fitondrana io zao am'izao efa mametraka manomboka mametraka ny olony rehetrarehetra any amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra any tsika ve anatena fa andeha am'izay fahamarinana zay io fifidianana io eto ny tenako dia somary manipy voninkazo manokana ny président Ravalomanana satria tamin'ny fotoan'androny raha iresaka toe-karena kely fotsiny angamba monsieur Faniry elako kely concertation nationale zay dia tena mifanohatra lavitra amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao président Marc Ravalomanana dia nahita hoe ny vary no fotom-pivelomana malagasy nametraka izy an'le Tico Rice Mill tany amin'ny faritra loatra mangoro iny ary tsika vahoaka malagasy angamba dia nahita hoe stabiliser zany hoe tsy de nihetsika firy ny vidiny vary io tamin'izany fotoan'andro zany ny antony dia zao tsy nomena vahana intsony ilay inona moa zany ilay mpanodina le vary ilay mpanangom-bokatra ireny mantsy ny tena mahatonga ny efa fiakaran'ny vary io tamin'izany fotoana zany de rehefa nitsangana le Tico Rice Mill nangonina tao io vary io ary namidy mora nangalana bénéfice kely mba hitsinjovana n'le fahafahamidin'ny vahoaka malagasy na fahatsika ihany koa tsy namoaka vola tany ivelany nividianana vary nanafarana vary zany efa bénéfice ho atsika zany tamin'izany fotoana zany fa tsika vahoaka malagasy mahatadidy an'izany sika nataon'ny président Ravalomanana nanao ny lalana ny tsikerana moa izy tamin'izany hoe azo lalana ve azo hoanina za voaingana monsieur Faniry tany amin'ny fahatry Tamatavy iny Tamatavy ville iny fa tena mampiteny moana ny lalana Tamatavy tonga eto Antananarivo tena raha iteny angamany hoe route nationale ve de tena mamenatra fa isaka ny 2 minitra isaka ny 5 minitra ianao de mijanona kely tomobile satria lavaka mangadiady ny eo ampovoany de nefa ny mahagaga de zao mbola miteny ihany le fitondrana fa mandeha mizotra amin'ny lalana mandeha ny toe-karena de mahagaga ihany le izy satria mifanohatra tanteraka amin'ny réalité ny zavatra misy eny ary mazava tsara zay fanazavanao zay ary izay koa moa fomba fijery zay mampandendeha tomponandraikitra fa marana antsika azy any fivahiniananao eto ndao raha mafisy le am'sabotsy
eto ny tenako dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra na tsy malagasy ianao fa mipetraka eto faritra Antananarivo dia atsoina ho avy ny sabotsy izao 7 fa 7 volana Mey roa amby roapolo sy roa arivo iry Amboanjo be. Fivoahana fitsangatsanganana moa zany no nataonay an'io hoe fiarabana tratry ny taona aloha voalohany indrindra ary hodingana anankiray ainga vao indrem-pandeha hoentina amoazana indray ny torimaso ny mpikamana rehetra ary tomana ny olona rehetra izay ao ambadika ao arinana zany RMDM zany ho avy na tanora ianao na antitra na vehivavy na lehilahy na inona toeram-piasanao na inona dia asainay ho avy amin'io fa 7 volana Mey roa amby roapolo sy roa arivo io. Mazava zay fanazavana nentin'Andriamatoa Ratsimbarimanga Tsironiaina zay mpitarika ny RMDM Analamanga izay mahakasika indrindra ny hetsika zay ho karakarain'izy ireo amin'ny sabotsy izao fa dia omentsika lalana izy. Andray an'Andriamatoa Razafimahalo hery mamonjy indray itsika zay mpitarika ny RMDM avy eto Antananarivo renivohitra zany. Aleo aloha dia apetratsika mazava tsara ao anatin'izay zava-misy zay fa dia sany vahoaka ary mijoro amin'izao fotoana izao ary manomboka mihetsika mametraka amin'ny fahasahiana tsy hoe ara-pijoroana fotsiny fa ara-pitenenana milaza miteny mitantara ny zava-misy ary manao ny fanamariana samihafa satria misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zany. Zay raha teo koa moa no nambarantsika matetika ny amin'ny hoe hampandraisantsika anjara reo olom-pirenena rehetra eny amin'ny sehatra tandrefy azy avy ka na io olom-pirenena tsotra na io fikambana tsotra na vondrona politika na antoko politika dia homentsika anjara mihitsy fanio-kevitra eto anivo miara-manonja MBS Radio Mada. Efetaka aketo ny filohan'ny RMDM eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Razafimahalo hery mamonjy miarabanao tompoko. Faly miarabanao namana fanidy dia miaraban'ny teknisianina ambadika koa dia miarabana ireo zay manaraka an'izao fandarana izao. Efa teo ihany ny filohan'ny RMDM Analamanga fa rehefa miresaka moa zany tsika hoe Analamanga dia misy distrika maro ato efa niverina fa distrika ray ty Antananarivo renivohitra ity zany amin'ny fitsinjarana azy zany fa commune ray lehibe moa zany fa misy distrika eny izy zany raha hoan'izay Antananarivo renivohitra izay sata manokana moa zany fa ianao dia miandraikitra an'izay Antananarivo renivohitra. Manahoana aloha ny fahasalaman'ny RMDM Antanaville Andriamatoa hery? Misaotrana mipetraka amin'ny fanontaniana. Ny momba le fahasalaman'ny RMDM Antanaville zany dia manamafa an'ilay teny namako teo aloha hoe izy ny fivoahana hanamafisana an'izay zavatra zay amin'ny fitsangantsanganana amin'ny sabotsy izao. Zany hoe asainao tonga daholo zany ny RMDM Tanaville na Analamanga. Ka amin'izay fotoana izay no amelomana indray ny RMDM satria ohatrany somary natorotoro izy teo aloha fa izao izy zany vao tena hitsangana amin'izay hoe ndreo fa misy an'izany hoe RMDM Analamanga sy Tanaville izany. Ny fomba fandaminana amin'ny fandehanany eny toerana zay manko zany no tsy niresahako tamin'ny président ny RMDM Analamanga teo fa mety manana fandaminana ianareo Tanaville hoenina le fitsangatsanganana le eny Amboanjo be io le amin'ny sabotsy zao misy hoe fiaramanokana sady manao zay atongavana eny toerana reo apikatroka rehetra dia ho an'ny Tanaville manokana voafetra ve ny isa sady malalako an'ny rehetra zany fionan'izany. Misaotranao tsara fipetraka be le fanontaniana. Le momba le fitaterana zany dia samy manao zay atongavany eo amin'le toerana. Zany hoe misy zany ny samy mitondra ny sakafony. Dia ny toerana moa zany efa ny lazain'ny namako teo hoe eo amin'ny place de l'amitié. Dia samy manao zay atongavany eo zany. Satria zavatra lehibe dia lehibe no hodiniana eny rehefa tonga ny amin'ilay toerantsika hoe misy ny
RMDM am'izay manomboka am'izao fotoana zao ary sahitsika mijoro anamafy an'ity tolona iraisany ity satria betsaka ny zavatra misy amin'ny fiainana am'izao fotoana zao raha malala fa betsaka mihitsy ny olona nefa mikaitraika tena mikaitraika ny olona ny tiako lazaina am'izany zany de zao hoe mindrana kely ny teny filoham-pirenena ny filoha Ravalomanana hoe sahia mijoro am'izay ary zay de sahy joro am'izay lafiny rehetrarehetra zay anjara boriky ho ataonao amin'ity firenena ity. Zay indrindra no tiaka tongavana Andriamatoa Hery Mamonjy mitarika ny RMDM ianao Tanaville rehefa mijery ny zava-misy be da be ny zavatra miodiny eto Antananarivo renivohitra raha tsy hiteny fotsiny aho hoe voatolotolotry ny vatsin-tsinjo voatotosiky ny tosika fameno eny na de misavorita kary ny fisavoritany fizarana n'izany rehetrarehetra zany sarotra ny fanehoan-kevitra eto Antananarivo renivohitra am'izay mba mikasa an'io hevitra ary hitantsika zao moa na ny solombavambaoka teo aloha teo na ny mpanolotsaina ny tanàna zay olombe fidy atao anatin'izany Antananarivo renivohitra izany na reo fikambanana zay mba te hijoro reo syndicat samihafa zay mba mieritreritra hoe mba manana zo aran-keviny sahirana daholo amin'ny fanehoan-kevitra kanefa dia misy foana misy hatrany no mijoro ianao ve mampitarika anao eto Antananarivo renivohitra tena mahatsapa ny amina hoe tena miaina amin'ny fangiry firinina any misehatra rehetrarehetra le Antananarivo renivohitra. Mazava be le hevitra am'izao fotoana zao zany de efa mandeha ny paipaikadanyireo mpitondra am'izao fotoana zao mba anao zay atonga azy eo amin'ny toerany nefa ny vahoaka zany am'izao fotoana zao de efa manome lamosina an'ireo mpitondra ireo ny zavatra tiako tenenina manko de zao hoe misy zao ny any amin'ny fokotany ohatra de efa misy solontenan'ireo mpitondra ireo am'izao fotoana zao tonga de manalaka itsorana an'izay présidence mpitantanao amin'ny fokotany fa soloana ny olony ka amiko zany le izy efa faratadeny zao ny zavatra ho ataony fa izahay de tsy anaiky ary ijoro zay amin'ny mpitarika anay mba anao hevitra any amin'ny olona hoe efa tsy mety tsony ty zavatra ty fa na ny vidim-piainana ary ty fa hafa ny vidy androany hafa ny vidy ny afaka pitso nefa zavatra ray ihany no vidiana de eo zany manamafy aho hoe misy io fitsangatsanganana io amin'ny sabotsy de asaintsika entanitsika zay olona mahatsiaro tena na izy fa misy zava-dehibe ho avoaka eny ary ivoaka eny zany ny tena hoe aiza ny lalana ho alehan'ny zany RMDM Tanaville sy Analamanga zany amin'ny oasabotsy io ka de eto zany de manainga esory ny fatahorana fa tsisy zavatra atahorantsika ny am'izay zavatra ho alehantsika eny fa fitsangatsanganana ataotsika de miantso anareo zay ny atokantrano zany mba ho tonga eny zay amafisika any zany hoe zay mitondra sakafo afaka mitondra izy fa ny fotoana zany de eny Ambanjobe araky ny tony mafianameny namako teo aloha eny ary mazava zay ary ny zava-dehibe moa zany de ny fafana miara-mientana fafana ihany koa miara-mijoro fafana ihany koa manana zay fasahiana miteny zay ary ovan'ny lalam-panorenana zany rehetrarehetra zany ary tsy sasatra miresaka amin'izany zahay amin'ny fandarana zay tanterahana na ny miara-manonja na ny vaovao na zany malaza na ny sahia na ny dinika na ny ahoana marina zany rehetrarehetra zany dia anokafana ny sain'ny vahoaka sy ny piraitanindrazana mba hahadinika sy handinika lalina ary hamakafaka lalina no aviny sy ny lalany ty firenena ity akasitrahana Andriamatoa Razafimahalo Hery Mamonjy amin'izay fanazava-kevitra izay nentiny tamintsika teo zany fa dia zava-dehibe tokoa ny fionana amin'ny sabotsy fa 7 volana May eny Amboanjobe zany
maraintsika de afaka makeny na mivaly na mifiry maraina zay atongavantsika de samy mitondra zay sakafo zay ary samy manao zay atongavan'iny zava-dehibe hoy zany mpikarakara avy amin'ny RMDM Analamanga sy ny RMDM Tanavilla ny zavatra zay iaonana eny atoerana dia tolorantsika fakahirezana izy ireo aefa be satria dia heverintsika zany fa fanomboana ihany izy ty fa ho avy ny manetsa be raha ohatra ka mbola misy teny tiana ho atsipy angambany Andriamato Razafy Hery Mamonjy alohany tena ialanao eto amin'ny plateau ametrapetrahanao zay fandaminana faran'izay dia omeko anao ny iray minitra mahery kely andaminana an'izay. Misaotra anao namana faniry fa ny farateny angamba de ho atsika zay matsiaro fa hoe tena efa mafy mihitsy ty fiainany ity zany de entanitsika mba ho avy eny amin'ny fitsangatsanganana zay ho ataon'ny RMDM Analamanga io fa misy zava-dehibe dingana anankiray amin'ny fotoana io atao eny atoerana. Makasitraka anao de omendalana izy ary dia heverina anko fa mbola maro ny fandaminana zay tanterahan'izy ireo zay hanaovana an'izay hetsika lehibe zay ho ampitaitsika eto ihany ny fivoarany vaovao satria de efa mihetsika zany mifo ny RMDM atao anatin'ny faritra Analamanga fa alohan'ny andraisantsika ny namana avany Morondava dia mitondra fanadihadiana makasika ny ity fomba fanehoan-kevitra ity mihitsy isika izany fanadihadiana mitondra fanehoan-kevitra zany zay heverintsika fa tsara ihany mba ho fantatry ny be sy ny maro ny amin'ny java misy eto Madagasikara satria izy ity manko zany rehefa ny ao anaty trano zareo no manao de mety fa rehefa ny hafa amin'ny manao dia mitarika fanakorotanana fa mirimbahoaka tsy nahazo na lalana ary fanotohinana ny filaminana anatiny totoy izay le ambaran'lay mpitondra fanjakana sy le fitandrona ny filaminana avy amin'ny fanjakana zany rehefa misy fanehoan-kevitra tahaka izao. Izay indrindra ny antony mahatonga ny tenako alohan'ny andraisana ny namana Morondava ny hitondra ny lafim-panadihadiana satria raha ny vaovao fantatra any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia anao hetsika lehibe ny mpanohana ny fitondrana na ny atokony fitondrana amin'ny farany herinandro zao amin'ny sabotsy zany. Io hetsika lehibe io de ambaran'izy ireo fa fifampiarabana tratry ny taona ary de misy ny carnaval ho tanterahana any toerana zany. Raha ohatra ka ao amin'ny namanao lay afisy miresaka amin'izay de mba tsara alefatsika ao anatina segondra vitsy ihany amin'ny hoe misy zavatra atao zany le mpanohan'le fitondrana any Antsirana any Degauville any. Ary raha ny vaovao fantatra de fa lasa ny azo any Antsirana any reo fikambanana zay miaradi amin'ity fitondrana ity ary anamafy zany hetsika amin'ny sabotsy zany. Raha ao le izy namana teknisiana de alefatsika le endrik'ilay afisy zany mba ho hitany rehetra hoe ity lay ataony lay mpanohana lay fitondrana any toerana. Malalaka izy amin'izay rehetra ataony ary mazava be tsisy manotohana izy satria azy ny lalàna azy ihany koa ny fanapahan-kevitra amin'izay fandaminana ny rehetra io hitantsika io zany le izy. Ary ty de jerevantsika tsara mihitsy ny hoe bonne année TGV 2022 de hitantsika tsara mihitsy ao anatin'ity carnaval devant ny hôtel de ville zany. Mazava tsara mihitsy le izy de misy transport gratuit de misy de vers animation zany. Zay angambany amin'iny de raha ny fantatra efa any daholo ary misy famonoana omby misy 520 izy ty donc misy finanan-kena maventy be zany ihany de fa any toerana daholo reo mpikatroka zany hoe tsy voatery le olona any raha ohatra ka mahazo olona izy reo fa misy olona avy any amina faritra hafa ary velona Antsiranana mihitsy avy any amin'ny faritra hafa ho tonga any amin'izany toerana izany. Fa ty ny zavatra mba resahantsika ny amin'ny hoe rehefa le mpitondra fanjakana sy le mpanohana azy manao zavatra de malalaka le fanehoan-kevitra mety daholo zay rehetra atao anao carnaval devant ny hôtel de ville ary zany carnaval zany de mety hitarika fitohanana zany carnaval zany dia hanodidina ny tanàna ary mety misy asan'olona sy fiveloman'olona mety voatsembatsembana ao anatin'izany fa tsy problème zany satria malalaka mety azon'izy ireo alalana eo anivon'ny mpitandro filaminana ny toerana
mba hahafahan'izy ireo manao zany satria mo filoalefitry ny anteny meram-pirenena satria mo secrétaire national lay antoko TGV ao anatin'ny faritany nantsarana fa voatsela akory zay roa herinandro lasa izay no mba nanatanteraka fivoriana tao amina toerana mihidy tranon'olona manokana tao amin'ny magro tany antsiranana ny mpikatrika tokoa tiako Madagasikara izy ireo zay manao fivoriana ny antsona mpikatrika ao anatin'izany faritra diana zany ny fanakalo hevitra ary nanao fanambarana ny antsona ny firotsahan'ny Filomark Ravalomanana kanefa sarotsika ndrara fanomena taratasy fampiatsona tena niova ny fitandrona ny filaminana tany atoerana ireo mpitarika ny antoko tiako Madagasikara tam'izany fotoanandro zany roa herinandro lasa zay ary efa netsika teto ny vaovao Andriamatoa Roland Sylvain sy ny mpitarika anankiray zay ao anatiny ty Clarel ao anatiny ty tiako Madagasikara ty na hatramin'ny fandalovany ninodini zay avanosy Belleville tonga ny famevonahitra sy ny fanotrana ary fampizara vaovao ny fanakalo hevitra tamin'reto mpikatroka tiako Madagasikara reto ary tao anaty trano fa tsy nanao karnaval ty ivelany de niaran'izay sembatsemana izay ary nampanatsony ny mpitandro ny filaminana zany de eo le tenentsika hoe aiza le fahalalahana zo fototra aiza le demokrasia mitovy eo am'le hoe ty misy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zay manohatra zao fitondrana zao fa ity misy avy amin'ny antoko mpanohana ny fitondrana de ho alefatsika ny video zay nambaran'izy ireo hoe tsisy zavatra mampatahotra ane nambaran'ireo mpikatrika ny antoko tiako Madagasikara tany antsiranany ao anatin'ny faritra Diana fa miresaka Diana tsika de Dego Ambilibe nosy Belleville Ambanja ny ao anatin'izany akoatry ny firesahana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena sy ny fiantsona ny Filomark Ravalomanana ary ny anatanterahana ny redynamisation ao anatin'izany faritra zany fa le fietsika ataon'le fitondram-panjakana am'le fampiasana an'le hery de midika fa misy fatahorana am'izay zavatra atao aleo mba henotsika ny fanambarana zay nataon'izy ireo tamin'ny tapabolana lasa zay na voatotoy anazy teo amin'ny fomba fanehoan-kevitra ka ny antsona n'ireo mpitarika teny nivo ny fitandrona ny filaminana kanefa amin'ny sabotsy zao de misy olona malalaka tsara any hevitra zay le endriky le démocratie à deux vitesses eto Madagasikara dahoary namana technicien plastique vavy ny andro andra sitrika Zanahary ary andra ihany koa izay araka ny fangatahany be sy ny maro dia indreto izay avy amin'ny région Diana filohatena ny district agnatin'ny région Diana ato magnambara antsika jiaby nama avana tsy tapaka fa mbola mijoro soamantsara ny tokotiako Madagasikara aty amin'ny temple avaratra ny nosy zay faritry lohan'ity Madagasikara ity ity atoko ity dia atoko manana ny tantarany manana ny maizizy ary mbola vono sy hitsangana ary koa zegny hitondra ny atoko amin'ny fagnatsarana tsaratsara hatrany any agnatin'ity atoko ity ary agnadio ary ihany koa zegny hitondra izy amin'ny fandresena zay heveriny fa mety amin'ity tany sy ny fanjakana ity ke zegny raha tiany ambara eto ny redynamisation ny atoko tiako Madagasikara ny amin'ny koa zay favonosan'ny antoko hiatriky misy fidianana zay ifandimbe eto de tiana ihany koa ny magnatsipy sy magnambara antsika jiaby fa fotoana izy io ny angatona atsika tsiraikaraiky ireo bureau fototany izahany agnaratsika satria tiatsika tsy tiatsika tsy maintsy afara amin'ny fidianana fo ny raha misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ke mankahira atsika jiaby mitohy ny fagnatsarana ato amin'ny tiako Madagasikara ary maro mitetika asa zay atao tsy agnambara raha tsy araiky fo ny tegna dia ny tanora tiako Madagasikara ty amin'ny faritra Diana dia matanteraka toaty zay hitatsika ny asa fagnadiovana zay eritreretin'jareo fa mety sy atao ny voninahitry ny tanàna sy ny voninahitry ny antoko mankasitraka tompolay mankasitraka tompoba hitatsika tsara amin'iny ny fahavonona an'ireo mpikatrika ny antoko tiako Madagasikara any amin'izany faritra Diana zany hinona ny mampatahotra amina lafinjavatra ohatran'izany fa ny etsiketsehana
fameloma maso ary filazana indray am'ireo mpiatrika sy hoany reo vahoaka any am'izany faritra zay voafitaka izany amin'ny hoe mbola fahavononan'izy ireo hamelona ary hitondra indray ny anjara-biriky eto anivon'ny firenena izany. Tsy misy transport gratuit na fitaterana maimaimpona izany fivorina izany ary tsy misy famonoana aomby fahadevitra mazava tsara ao anaty trano midy kanefa dia ny eligelenina ny faneho-kevitra izy ireo. Eo zany le apetratsika mazava tsara hoe mba ataovy malalaka tsara le endriky le dity nareo atao raha andisa alegy anareo ho ana mpitondra fanjakana na ho segana ataonareo na ho dombolo le izy fa aza atao samy hafa le izy ka ny hafa na ianareo marimarina kokoa mahazo manao an'izay tianareo atao fa ny hafa mba te hitondra le anjara-birikiny de sakananareo satria manelingelina ary atahorana am'izay fomba fijoro politika zay satria manko ny zava-misy arieran'i Madagasikara io rivotra io diso fanantenana ny vahoaka malagasy nanenina tongotra matanana ny vahoaka malagasy ary tsy andrin'izy ireo tsony zay elany zao fitondrany zao ka zany antony zavatra rehetrarehetra izany mahatonga ny vahoaka malagasy mivondrona am'izao fotoana zao efa malaka ondra efa mibelaka efa misokatra tsara ny maso sy ny saina ny amin'ny hoe tsy izy tsony zao fitondram-panjakana zao tsy maintsy faranana zao fitondram-panjakana zao ka ny ahafahana mamarina izay de mifasahina mijoro ary ny fiomanana hiatrika am'izay fifidianana ho avy eo raha toka zany ny akaiky atsika de tena mieritreritra mihitsy ny amin'ny hoe Andriamatoa Marc-Ravalomanina ny vahaolana hitanay ary zany no mahatonga ny rehetrarehetra manao redynamisation manao organisation ahafahana ho tonga am'izany lalana zany de tsapa ny fitondram-panjakana sy ny mpanohana azy zay zava-misy zay ka am'izay zavatra rehetra ataony tim na ataony ny vondrona RMDM zay miara-dia amin'ny atokotiko Madagasikara zay vondron'ny mpanohatra eto Madagasikara ary efa nametraka ny taratasy mahampanohatra azy eny anivo ministeran'ny atany de atao avokoa zay endrika fanelingelenina rehetrarehetra. Demokrasia ny voatoatoana anatin'izany fa mazava ho azy ny hevitra fototry ny demokrasia miainga avan'ny zo isam-batan'olona sy ny fahalalahany isam-batan'olona dia ny fahafahany mihitsy voatoatoana anatin'izay fahafahany zay afaka mivory afaka mivezivezy ary mananjo ahazo ny vaovao ka tsy voatery ny vaovao ny fanjakana sy ny vaovao mpanohana ny fanjakana na solombavam-bahoaka ny fanjakana ihany ny tokony ianoany vahoaka fa misy ihany koa vaovao avy am'ireo mpiaradia mpanohatra de antsara ny vahoaka mandanjalanja ny amin'ny hoe ity azo raisina ity tsy azo raisina ity kosa ka mba mendrika ho toanana ao anatin'izay antso atao na ity mety manahirana mandeha azy mbola fahafahany vahoaka misainy zany mandinika zany ary ny lalàna ny mamaritra izany ary tsisy afaka mandrava an'izay rafim-pisaina sy ny fisaina ny vahoaka ao anatin'ny sainy zay olona kanosa zany ary olona tsy demokraty mieritreritra an'izay de zay le tenentsika ny amin'ny hoe tsisy mandrary zay etsika ataon'izy ireo fa ny misakana ny ataon'ny hafa kosa mba hahafahanao mitady ny tombontsoanao manokana zany everitsika fa tsararina de zay ny tenentsika ihany ny amin'ny hoe engane ka tsisy heverina ho sakatsakana indray tsisy heverina ho manina aloha raha-mbavao milaza indray fa manohitohina na mety nanao famborimboaka tsy nahazona lalina indray ny fitsangatsanganina ataon'ny RMDM eny ambanjo be amin'ny sabotsy izao fa mba alalaka amin'ny fomba fijoro sy ny faneho-kevina izy ireo ifampitafa am'ireo mpiatroka sy ireo olona zay amaly zany antso izany zany no hitondrantsika n'izay fanadiadina sy lafim-panamarinana zay mba hahatonga ny adevitra tsara hipetraka ambony latabatra satria ny latabatra zay resahantsika ao anatin'izany adevitra zany de mazava tsara fa tsy maintsy misy endriky ny lalàna ifampitsinjovana ka tsy hoe misy lalàna natao mety ampitondra sy mipanohana fanjakana fa misy lalàna tsy mety ho amin'ny mpanohatra sy ny atokotiko Madagasikara sy ny RMDM tsy miresaka an'izany lalàna fa ny lalàna natao ho an'ny rehetra noho izany io fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra io ary fampitoviana ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna fa tsy misy ambony sy tsy misy ambany ary tsy misy mpanohatra sy mpanohana zany no zavatra tokony hedivany rehetra zay endriky ny fahalalahany zay mahatonga namina lilira fahalalà sy Clément Sarany ity tsy afaka manao totosa ny fandarina saila zao
rehefa alarobia ny antony de mbola manana raharaha-pitsarana anenjehana sy hitazoma ny fitsarana azy ireo izy miravavy ka tsy afaka miandraikitra ny fandana zay sahany zany. Zany dia endrik'ilay fanidina ny fahalalahany zany ka tsy ampy am'le fitondram-panjakana lay fanesorana ny MBS ao anatin'ny fandefasana azy am satelita zay mbola sy tafavelona am'izao fotoana zao canal plus ny parabola ny Star Times fa de io hitantsika io ho an'ny tompona andraikitry ny fandarina indray zany de hiaran'izay antsoa zay akoatran'le hoe sous contrôle judiciaire de manahirana le izy eo anatrehan'le tena fitenin'ny fanjakana ny amin'ny hoe tsy marina ny antotanisa classement mondial avoaka ny Reporters sans frontières raha milaza izy fa ny emitra 120 ny laharan'i Madagasikara raha 7/20 ny toerana nisy azy teo aloha ka lasa 7/70 amin'ny firenena 20% io zay kehitriny fa nitranga ny zavatra ohatran'izany tompoko zay fantatry ny sehatra resam-pirenena amin'ny alalan'ireo solontenany sy ireo masovo na amin'ny alalan'ireo correspondant zay miasa somonina eto Madagasikara mizara ny vaovao iraisam-pirenena de mba azon'izy ireo ihany ny aminy hoe misy zavatra tsy milamina misy zavatra miteraka teritery tsisy ny fahalalahana sy fahafahana ao Madagasikara de rehefa mandeha ny andro ny telo metahaka ireny de mamoaka ny toerana eo amin'ny larana maneran-tany no anjaran'izy ireo fa tsy mahafaly ny fitondrana izany satria raisin'izy ireo fahafaham-baraka eo anatrehan'ny saitra iraisam-pirenena kanefa tsy zavatra amboariny zany fa ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana no mahatonga am'izany olana resantsika izany. Ito anatsika fanadihadiana misokatra zany satria tsy maintsy hiroso mivoatra ny fandehan'ny raharaha fa velantsika eo ny amin'iny fa hitodika amoron-dafo sika satria efa eto akaiky eto andrombaotona zao Andriamatoa Marjan zay izy ndray dia mpandrindra ny antokotika Madagasikara ao anatin'izany disika ny morondava izany tonga eto mihitsy izy hiresaka amintsika ny hoe inona marina ny zava misy any morondava any inona ny zavatra iainan'izy ireo amin'ny morondava any vao tsy ela akory zay tamin'ny faran'ny herinandro efa niresahantsika teto ny amin'ny hoe tonga tany etoerina ny fitondram-panjakana na azy foto-dravitra sy morondava mivezivezy makany ihany koa ireo minisitra tao anatin'izany distrika izany mitondra lafin-javatra maro samihafa ary rehefa dinihana ny loharambavao de hoe efa mandroso miaina tsara milamy morondava ka aleo lay tompona andraikitra ny toerina mihitsiny mba hitondra ny solomaso ny araka ny fomba fijery ny zava-misy ihany koa amin'atin'ity fandarina miara-manonja MBS Radio Mada ity. Miarabanao Andriamatoa Marjan tonga somatsara eo tenao efa ela ihany nanrinanao hoe rovina ara no tonga eto ianao aneo hevitra de iny moa nitranga ny zavatra iny de hoy izy ianao hoe hiakatra mihitsy aleo mba hitatitra amin'ny vahoaka ny zava-misy mba ho fantatra zao tontolo zao ny fiainan'ny vahoaka ao anatin'izany disika morondava izany. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra magnaraka nyity fandahara ty ary miarahaba ihany koa any tsika ato amin'ny fandaharana namana teknisianina ambadika ao miarahaba indrindra koa ny vahoaky ny morondava izay mihaino sy magnaraka an'itiky fandahara ty. Lavidavitra ny lalana amina kilometatra maro ianao de tonga ty antoerana mahaliana ny olona aloha sady tia fantatra ny olona Andriamatoa Marjan hoe nahazo foto-drafitrasa maro mona ianareo tamin'ny faran'ny herinandro teo kianja efa nisy ihany koa fameza asana EPP na inona tany namahora tany ihany koa ohatra nisy zavatra antokanan'ny fanjakana sy ny rehetrarehetra ohatrohatran'izany ny ministra zay fanotanjahantena teo aloha avy any amin'ny faritra distrika morondava iny ohatra nihetsiketsika be ihany koa nanao lanonam-be samihafa ohatra ny tontona fitondram-panjakana matetitetika le morondava efa mandroso ve izy amin'izao fotoana zao zany. Marina tokoa fa andalo matetitetika tagna tokoa ny solotegna ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny ministra indrindra moa ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro farany teo fa ny zava-nisy marina ao morondava dia tsisy zavatra miova ny ao morondava mety misy ny fagnamboaran-javatsy ao ny ilazako hoe tsisy zavatra miova ao tamin'ny faran'ny herinandro iny avao eo tapitranan'ny morondava vily eo misy ampela tanora izy maty ny vonoin'olo amin'ny fomba feno abibina dikan'izany tena tsy milamina tanteraky morondava
agny ambanivohitsy ny Morondava magnodidy ny tanàny Morondava, district Mahabo, district ny Belosiritsiribina, manjeky ny firambany, kidnapping hoy ny fomba filaza. Fa aminay agny izy firambany agnarany. Alay le olo de andesy agny agnaty ala agny de itakia vola, la tsy manambola le olo de omby ny fianakaviany igny ro amidy, angalahan le olo agny ampelatagnany dahalo agny. Sahira de sahira gny mpitandro filamina mifehy zay zavatry zay fa tena tsy mahavoafehy satria mirongatsy de mirongatsy zay zavatry zay. De zay ny ilazako hoe tsisy fampandrosoa ny ao Morondava. Fijalia tanteraky ny aignan'olo ao Morondava satria Morondava tam 2008 mbola 200 latsaky ny 200 ara ny Kapoabary. 2008 zay? Tam 2008 zay. Amitsika miteny zao ranga 800 ny Kapoabary fois 4 zany. Morondava tam tavant 2009 raha misy vary stock tapona vary ohatran'izany alefa Morondava tsisy mividy. Na de atao mora manao akory ny viliny tsisy mividy. Satria mpamoka bary Morondava. Am'izao fotoana zao ity vary volagny ndeo atao vary mora vary tsindro sy ny namany ty, vary membo mahavoan'ny lagaly, mangily tegna lafa mihina azy, voatery tsy maintsy mihinagna an'igny olo ny Morondava satria sahira. Tena sahira faratampony. En plus n'izay zany misy tsy mahavoavidy. Lazaina vary mora le raha nefa mbola 700 ny kapoaky. Misonitsy gny vidy piaigna, mbo misonitsy koa vary atao vary mora. Amiko zany tsy vary mora le raha fa vary business. Apijalia le olo zany atao zay tsy afahan'olo mamokatsy mba hanova business vidim-bary, hanova business vidin'ny siramamy, hanova business vidin'ny menaky. Satria lasa atao fitadiavam-bola regny raha regny fa tsy hoe fagnavota vahoaky zao. Misy am'izay gny vahoaky zany agny aminay a Morondava agny, vao miala ny vilin'ny Morondava avao anao mandeha ambanivohitsy agny, konazy. Mokonazy ny fahalalantsika anazy moa. Regny ro ketrehy, regny ro hoany. Zara fa mihina zany. Mandeha mila lalanda, zany lalanda zany akata salany hoe voamanga sauvage zany. Regny ro ilà egny agnaty ala egny, regny ro hoany. Misy atao hoe giseny. Giseny zany ataontsika hoe ino mo zany fomba filaza anazy hoe concombre sauvage. De igny zany no tam taloha fohanin'ny koso le raha. Anany zao agny Morondava agny hoanin'olombelo noho iny le fijalia. Ka zay no ilazako hoe tsisy fampandrosoagna ao Morondava fa resabe avao. Nisy tokoa gny fodi-drafitrasa nandehana tagny fe tsy mifanandrify amin'ny filan'le vahoaky. Ohatry. Nisy dortoara ny université namboary ao. Atao ino moa gny dortoara? Le trano fianara tsy misy, dortoara ro namboary. Agnino zany mpianatra zany hatorotory agnatiny ao avao. Trano fianara tsy misy. Ino ilagnan-jany ohatry zany zay. Namboary le manara-penitsy hôpitaly. Fa namboary fa tagny tam tetezamita moa raha io. Zay vo natao hoe vita hoe izy ao. Fa gny fahitako anazy aloha, na gny materiel agnatiny io fahitako azy, tsy misy. Materiel tamin'ny hôpitaly be namahoro teo aloha avao ro nafindra agnatiny ao. De nandeha nitokana hoe le raha. Nefa laha lafin'ny fahasalamana namany fa ny ro jirentsika ao Morondava. Misy hôpitaly atao hôpitalin'ny Betela, hôpitalin'ny FLM izy io. Agny ro iazakazahan'le olo sahira, le olo mijaly, mandeha mitsabo tena satria azo atao trosa zany le fitsaboa ao. Azo atao bon, miditra ao eky aloha zany a, de atofan'le hôpitaly ny fitsaboana, rehefa salama am'izay anao andeha ody, zay vo mipaye. De ino nefa gny zavatra mampalahelo ao? Matetiky tsy voalohan'le olo le sara-pitsaboa ao. De voatazo na de fa janga azy le olo efa sitrany tonga andeha ody, de mipetraky egny am'tokotanin'ny hôpitaly aloha mandra-pahitadiavany fianakavia le vola ipaevagna an'igny noho le fijalia. Tsy afaky mandeha amin'ny hôpitaly mpanjakana satria vao hiditra ao anao a, vola be no ilaina. Nefa le olo sahira, le olo mijaly. Misy azy zany tena mampalahelo agnabon'izay a, maty ohatsy le olo ao amin'ny hôpitaly. Nefa misy vola tokony aloha. De mbola eo le razana am'le le asin'ny mahamalagasy mihitsy zany lasa very. Noho in'izao fijaliana ateraky ny fitondram-panjakana zao. Noho in'le fijalia, ny fampahoria ataon'le fitondram-panjakana any vahoaka malagasy. Lasa le asin'ny mahamalagasy mihitsy tsy voahaja noho in'izay a fahantrana zay. Misy olo maty ao amin'ny hôpitaly. Tsy voalohany zany le sara-pitsaboana tsy maintsy alohana le izy. De tazoniny eo aloha le razana. Misy agnatiny 2 andro, 3 andro.
aizany mahamalagasy am'zany noho inino noho le fampahatrana ataon'le fitondram-panjakana. Zay ny zava-misy ao Morondava ao. Tsy afaky mandeha amin'ny hôpitalim-panjakana ao le olo satria tsy mana vola pôsy andesy mandeha agny satria vao miditra ao anao tsy maintsy mipaye de voatery mandeha ary am'le raiky ery. Zany ny zava-misy ao Morondava ao. Yeah. Misy fantany kely tiako antanina aminao Andriamatomaro zao ny amina hoe ianao ve mahatsiaro ny zavatra nampanantenainy ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka Morondava nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny aminy hoe rehefa tonga eo zareo de zao no atao, zao no ho fiainan'ny vahoaka sy ny sisa. Raha mahaino an'izany zavatra resahanao zany manko zany zao de tena mifanalavitra mihitsy am'le tena hoe tena handroso be Madagasikara. Morondava zany fantatry ny rehetra zany amina resaka fambolena indrindrandrindra ary marina ny teninao teo hoe tsy nividy vary ohatran'io satria tena nanana ny laza indrindrandrindra ny lakan-drano Dabara raha ohatra iny fotsiny resahantsika zay manondraka tambary maro be zay mahazo atia Mahabo misy ara lavidavitra zay fa tiako antanina aminao eo am'le endriky le fampanantenana inona ny zava-misy tena tanteraka ary ve le nataony le fitondram-panjakana. Raha ny fampanantenana aloha tsy Morondava avao safagnantsika eto fa ny région Menabe. Ya. Zéro ny fagnatanterahagna ny regny agny. Zéro. Antony volagnako zéro ny fandriam-pahalemana tsy milamina. Ny fampanangan'asa tsy misy asa nisokatra agny nata raiky. Sikomanam-pagnategnay vao maika manao marcherera. Ze olo andesy agny mba hijery handray le orinasa miemotsy, ze tonga agny miemotsy, tsisy zavatra azo antenaina zany. Dabara zay nampanantegnay atao hoe amboary raha mbona zaka rano 12 mètres cube izy teo aloha par seconde ny debiny rano zakany canal Dabara amitsika miteny zao namana faniry fa zao mihitsy no agnisan'ny filoha-pitantana ny fikambanan'ny mpampiasa rano tao amin'ny Dabara. Lasa 4 mètres cube 10 mètres cube par seconde ny debina rano misy ao. Zany hoe lasa raika pahefan'ny zavatra azo volena no volena azo volena satria tsy mandeha am'lony le raha. Ka ny fampanantenana agnome asa tanora, agnome tany tanora, maro ne namana faniry ny tany midadasika agny Morondava, amin'ny faritsy Menabe. Zavatra tokony avy de atolotsy fotsiny zany raha ohatra ka manana an'izay volonté zay ny fitondram-panjakana ary ny karakarana rano hanondrana azy nefa indrisy na de tany ray faladia tsy name tanora na de tanora anankiray. Nampagnategna agny olo tagna amen'izao fiharia zao. Misy an'izay misy an'izay tagna. Ny lahatsy gn'olo nanao photocopie le dossier le fihariana magnodidididina 4 aly 3 aly agny agny lany anaovan'le photocopie le dossier. Na olo raiky namana faniry tsy nahazo famatsiam-bola tam'izao fihariana zao tagny lany vola fahatany aby avao. Zany hoe tsy hitako hoe ino zavatra tanteraka agny. Ohatra hoe fampitsondrota karama hoe atsaraina ny karama. Io zao ataontsika hoe isonitsy karama mbo isonitsy moa izy io ataontsika hoe 5 hetsy ohatsy. Zany nefa laha atao ny kajikajy am'zany karama 5 hetsy zany jirama fotsiny satria zay raha agnisan'ny nandehanantagny hoe nitokana an'le parc solaire fa mbola itenenigny manko ao bakeo. Lehibe manonga io. Lehibe manonga io. Jirama fotsiny tokantragno raiky mandoa 2 hetsy isam-bola. Alao amin'ny 5 hetsy moa zay. La managna anaky 3 izy mandoa écolage 10,000 isam-bola efa 5 zay. Andeha hiasa izy isan'andro mandeha amin'ny bisy 500 frais bisy 2,000 isan'andro zay. Misy bisy agny 1 isam-bola zay. Efa 2,000 hetsy ane zay jirama bisy écolage-njaza. Otrino tavela 4 raha izy mivady managna anaky 3 zany ina 4 agnatin'ny vola raiky mbo hisy zaza harary ao mbo hividy savony anasan-damba dikan'izany tsy ampy hoaniny mandritra ny volana io vola io. De ino raha ataony raha ampiasam-panjakana le olo mandeha ho azy le kolikoly agny amin'ny asany agny. Ary manjaka zany ao Morondava ao kolikoly satria mila vola le olo. Ny sasany koa tsy mifantoka am'le asa fampandrosoana tokony ataony le olo satria sahira gny sainy mandinika ny fijalia agnatin'ny tokantragnony ao. Noho le fampahatrana nataony fitondram-panjakana nasonitra zany io karama ampiasam-panjakana io raha mbo 5,000 hetsy zany tena tsy misy dikany zany. Tena tsy mitondra
fiovana eo amin'ny fiainana andavanandro ny tokantragnon'olo raha tsy hoe ka ataontsika hoe am'izao vidim-piaigna ny sonitry tsy tokony ho izy zao raha mbokarama ataontsika hoe valohetsy isam-bola farany ambany tsy ampy andesy miaina satria lafo de lafo no vidim-piaigna. Efa tafandalo amin'ny resako le parc solaire teo. Zay indrindra. Mandeha tagny reo nitokana an'io. Io tokoa misy ao. Ya. Gnany karany raha eo. Ny anjovy? Gnany karany gny tompony. De ny jirama zany mividy courant am'le karany. Za moa izy io. Mividy an'le courant am'le karany. Tsy haiko GEC, zay le agnaran'le société angamba raha tsy diso gny fitadidiako. Ya. Dikan'izany ampelatagnany karany tanteraky ny fiaignany vahoakany Morondava. Ny lavakorony vahoakany Morondava miaina zany karany ro mibaiko azy satria apelatagna zany amin'ny fampandiana zavatra eo fiaignan'olo eo amin'ny viliny Morondava zay mandeha amin'ny courant de ilaina courant zay miankina amin'igny activité-ny journée ohatra hoe mpandrafitry le olo, ohatra hoe mpanao yaourt izy, ohatra hoe mpanao poissonnerie izy. De zay tiany karany atao zany ro mety ho ataony amin'io zavatra io. Fa tsy le fanjakana miainy vahoaka no miahy an'izay zavatra iankinany fiaignam-bahoaka zany. Amiko zany tena fahadisoa bevata ny nataon'ny fitondram-panjakana nampiankina ny jirama ao Morondava amin'ny karany, famonoa an'le activité-mbahoaky ao Morondava fampiankina ny fiaignan'ny vahoakan'ny Morondava amin'ny karany. Fa tokony miankina amin'ny fanjakana ny fiaignan'ny vahoaka malagasy, fa tsy tokony iankina amin'ny karany na iankina amin'ny olo manana nationalité hafa, olo baka amin'ny firenen-kafa. Indrindra zany zava hoe fototry ijoroan'ny fiaignany vahoaka zany. Io zany raha misy pression tian'le karany ho ataony vahoakan'ny Morondava zany de mody tapahany fotsiny io ary talohan'ny vian'ny président tagny Morondava Andry Rajoelina tagny tapaky adiny 8 isan'andro ny courant délestage isan'andro tao. Nandalo eo moa zany président filoham-pirenena de mody nampandianina aloha le courant. Efa mandeha le parc solaire tamin'io fa tsy hoe akory hoe tamin'izy tonga tagny zay vao nanomboky nandeha, efa talohan'io nandeha le parc solaire. Ay. Fa tapatapaky nefany ny courant tsy mandeha araky ny tokony ho izy. Ny fia zay vidiny le mpanangombokatsy fia congelena riky noho iny le courant tapatapaky lasa lo perte le olo. Ny yaourt zay ho amboary tsy avy amin'ny tokony ho izy. Ny mpanao fanaky zay mindram-bola agny amin'ny microfinance manenjiky commandin'olo izy mba azahoany vola ipevany an'igny tsy mandeha araky ny loha tezy le client de mety hoe mamerina an'le commandiny de lasa tsy mahavoalohany le volan'le microfinance le mpanao fanaky de lasa voasoton'le microfinance raha ohatra ka tsy voaloara-potoany le traité ataony agny le matériel ampiasainy eo. Zany daholo ny zavatra iaigna ao Morondava ao. De fenjay raky fagnotana teo tsy voavaly, tsy tanteraky araky ny tokony ho izy le fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana zay ndradradrainy zareo tamin'ny fampelezan-kevitsy. Fa zavatra hafa tanteraky zany ny zavatra misy ao Morondava ao. Ya, raha miresaka Morondava de tsaroka avy hatrany ny namakea. Sikoma izy am'izao fotoana zao azafady. Mpanao siramamy. Izy nisy fotoana izy iny may. Mbola iresaka am'izay tsika hoe anisany rearea ny Morondava ny fananana an'izay orinasa mpanao siramamy zay efa vadika sikoma am'izao fotoana zao. Fa i Morondava raha teo koa anisany malaza am'resaka izy efa niteneninao teo ny resaka fia, jono resaka voamaina, resaka vary fa mbola miodina ara-dalàna ve zany fiainan'ny mponina efa tafaverina araky ny tokony ve le mpiasa ny sikoma sy ny sisa satria anisany rearea Morondava zany fa tateo reny moa ninenjera le resaka famokarana zany indrindrandrindra le tontolo ny famokaram-bary sy ny voamaina io aly ny resaka jono
mbola afaka miaina am'izay ihany ve le vahoaka Morondava aloha zany satria tsy de tena manana orinasa lehibe firitsony Morondava am'izao fotoana zao raha tsy hoe nga ndresaka fizahatany anisany mampalaza Morondava koa satria anisany tena tiany mpizahatany no mandeha ny Morondava maro. Ya, marina de marina tokoa zay manan-karena i Morondava amin'ny vokatry samby hafa. Ao ny voamaina, ao ny vary, ao ny trondro, ao koa zay sehatry ny fizahan-tany zay. Nefa gny mampalahelo, tena tsisy mandeha reo zavatra reo am'izao satria mikaso tanteraka ohatra hoe ny fizahan-tany. Tsisy touriste tonga gn'agny. Akamaroan'ny opérateur touristique ao zay mpanao location automobile aza mivarotsy ny tomobiliny. Ny hôtely akamaroany mikatona. Ny mpiseradiana ny guide. Maro ny misarabady aza. Satria efa tsy mahavelo ny fianakaviany intsony izy noho iny tsy fisian'le vola miditsy. Tena mikatso amin'ny ankapobeny zany regny zavatra regny. Isy comment zakavy amitsika miteny zao mbola tsisy mangirany ary tsisy zavatra azo eretserety mihitsy hoe iverenany isy koafa ny sikomalo atreto. Fa vandy avao afafy mbola fampanantenga lava propagande lava no ilazana mikasika ny orinasa sikoma. Mbola tena ny piasa tao rehetra manko de lasa somera aby. Lasa manao ny asa zay tsy nieretseretiny ho atao, ny zavatra ho ataony agnaty mba ahitany sakafo hoaniny isan'andro. Ny zavatra rehetra niresahy mikasika ny jono hoe hoatsaraina ny jono zava-misy de zao. Ny mpanjono vavety avy ivelany no nomena lisansy hiaza agny amin'ny faridranomasin'ny Morondava. Fa le mpamboly madiniky zay mivelo amin'igny ny olo ao magnamorona ny morotsiraky ny Morondava igny enjeh isan'andro ahorogna raty ny doroa. Zay zao zava-misy mikasika ny jono. Zahay ao Morondava eo nefa tamy taloha mividy merlan namana faniry tagny mandeha vola arivo anao tena raha olo 10 atragno nareo tena ampy atao laoka mahafapo tsara. Fa ananjao ray aly ividiananao tokony merlan ao Morondava ao. Noho iny zay tsy fijerena kaiky mikasika ny fikarakarana mikasika an'izay jono zay izy ao Morondava ao. Ka miteraka ny fahasairagna amin'ny ankapobeny ny olo ao. Izy io ny fampanantenana rehetra tsisy mandeha amin'ny araka tokony ameko ohatsy raiky nzay koa zay zavatra hiteto io zany resaka fanahary-tsaroman-javatra ohatra hoe nisy le spectacle be de nahazo olona be mihitsy ny filotany ka ny forseva le mpianatsy andeha iny ka mpianatsy any akamaroan'olo nivory tamin'ny spectacle andro sabotsy izy igny ny forsera nefa ny mpianatsy andeha egny mba hagnatevon-daharana gn'olo avy egny. Marina de marina safany deputeny Beloto eo mikasika le tsy fandriam-pahalema. Mikasika manahaka ny district ny Beloto Siritsiribina zany. Prison sy tribunal gny raha mba namboary agny. Prison dikan'izany vonona hampigadra olo zany le fitondram-panjakana fa tsy hoe hanao zay zavatra tsy andikan'olo lalagna. Magnino ke la fiarovagna an'izay no atao hoe ahoana mahatonga olo eto mba tsy angalatsy homeo asa. Ahoana mahatonga olo eto mba tsy andika lalagna tsy hanao kolikoly ataovy tsara ny marikaramany. Raha zay zany no misy tsisy antony ilana le prison. Atao ino mo prison la ohatsy ka hoe tsy mangalatsy le olo. Ino tokony tsy ampangalatsy le olo? Omena asa izy. Ohatsy mpamboly agny ambanivohitsy ataovy ny condition ahafahany mamboly. Apetrao ny fandriam-pahalema na ahafahany hipetraka agny ambanivohitsy agny ahafahany mamboly agny tsara. Agny le izy. Ohatra hoe fampanantenana raiky tao Morondava. Tatoato angambany nareo olo mpanao gazety maheno tsara fa ny district ny Morondava de mbola tsy nahazo na de indray mandeha ny championnat ny Morondava amin'ny football. Ino gn'antony? Tam 2010 sy nimba stade ny Morondava, terrain ny Morondava, terrain fanaovam-boly, amboary stade manara-penitra. Hatramitsika miteny zao mbola tsy vita. Nasara hoe fitondrany hery tsy nanoen'le asa, efa 3 taona koa zao le fitondra ty mbo tsy misy raha mihetsiky gn'ao. Tsy mana terrain anaova-boly ny tanora ao. Mba misy terrain anankiray amin'ny CG tsy mavao kely. Nosimbana koa le terrain amin'ny CG tsy mavao kely fa amboara CG manara-penitra hoe napetraky le raha napekary parpaing ao 1m80 no tafiakatsy de nijano eo nanomboka tamin'ny 2019. Kiatso ny asa. Nijano le asa tsy misy tohiny. Le terrain hanaovan'ny tanora boly simba
ary na tonga resa be tao zay magnino laha atao am'plasy hafa io zavatra io satria le fitondram-panjakana mitady zavatra anakianany loanazy amin'igny raha igny soa atao hoe mila fa izy mijano de hoe za eny te anao an'io fa sy nakanareo e magnino laha atao amy toeran-kafa agny zany le raha natao eo amy terrain sady tsy vita le tragno manara-penitra sady simba le terrain fanaovan'ny tanora boly iny fiantraikany vo le tanora izy mba tokony hiteza vata hanao an'le tany eo ny talentany mba isongatona le tanora lasa tsy afaka manao an'izay mbola misy raiky avao koa misy EPP ao Andakabe fokotany ray ao amin'ny commune urbaine Morondava izy io misy tragno to efa namboary tagno agny 1900 tagno agny zany hoe efa 100 taona mahery zany tokony efa vakoka zany no simbaina io tragno le tragno tsy ratsy mbola matanjaky tsara no simbaina le tragno nagnahanamboara EPP manara-penitra niakatra eo amy 2 metatra eo koa le parpaing de mijano eo koa mikatso eo koa le asa bota amy 2019 koa izy ka mitsika miteny zao zay aby zao gny raha misy eo le fampanantegna zay natao tsy misy mandeha amin'ny lôny eo na manafaniry fa resa be avao mandeha tiky io resaky tia ely avao soa lafa gnazy amy faritsy hafa agny zany mahita an'igny tena miasa tokoa président amy faritsy Omagna zao fa raha tena mandeha sur terrain ao nareo ary zahay zao mahita anazy milaza anazy aminareo zao tsisy raha mandeha amy lôny ao resaka fanio-kevitra ny tiako atongavana efa ho avy amin'ny politika satria tena meko fotoana mihitsy andry matomaro hanazava ny lafiny ara-tsosialy sy ny fampanantenana sy ny resaka fotodravitrasa sy ny resaka asa any toerana zany fa nisy fotoana tsaroko tsara andry matomaro fidina ny filoha Marc-Ravalomanana tany amin'ny faritry Morondava iny de fionan'ny RMDM de fionan'ny antokotiko Madagasikara fa saika voasakatsakana ihany koa ianareo tany tam'izay etsika no tanterahana de voatery ny kisaka na toerana lavidavitra mihitsy ny tanàna nanao faneo-kevitra tam'izay fa fotoana zay afaka mitantara angambany ianao hoe ohatry zany le fiainana miaraka an'le fitondram-panjakana tery ny fomba faneo-kevitra sy ny fahalalana ka rehefa mivoaka ny noty ny filarana avy any anivon'ny Reporters sans frontières de mody maneho fahagagana le mpitondra kanefa mitadinana vao manadino tamy zavatra nataon'izy ireo ndahoara monsieur Maro ya marina tokoa aloha zay tamy redynamisation zay nevian'ny filoha Marc-Ravalomanana tagny Morondava de tagny amorima fokotany fokotany Tsimavao be agny amy sisiny tsy vitany hoe mitokana le raha fa agnaty ala agny amy toeran'olo anankiray zay no azo nandehanany kisaky nanao an'le raha fa ny toerana rehetra eo amin'ny tapitanànan'ny Morondava de tsy nisy azo nanaovana an'io natao le fangatahana fa tsy nahazo de hoe tsy mahazo mamorovory olo nefany ao amin'ny espace crise ry zareo mivory espace crise zany mahazaka olo tam'izay fotoana zay tsy mahazo mivory mihoatra ny 50 tsy mahazo mivory mihoatra ny 100 nefa ao amin'ny espace crise olo agny amy 300 efa 100 avorin'zareo de mivory zareo de afaky manao tsara fa igny zany gny fahalalaha aloha zany tsy misy tsy misy tanteraky gny fahalalaha na aneo gny hevitsinao zany ianao aminy zavatra tianao safagny tsy azo atao zany zay tsy afaky manao an'izay zany ianao fa de fa hoe agnaty tragnonao avao anao iresaky de zay de voatery nandeha lavitra anareo voatery ary nambela nampitandro filaminana tao mihitsy mixte reo tao nisy polisy nisy gendarme nisy miaramila zay manko le toetra le fitondrana tsara ho fatatsika tsara mandra-paharavany le zavatra natao tao tena nembenandreo teo magnodidididiny agny ho agny amin'ny 80 agny angamba reo teo niamby teo mandra-paharavany le raha natao kanefany le mahagagany eo tapitanany Morondava vakitragno vonoagn'olo sanandro misy kidnapping misy laha farany maro mpitandro filamina efatsy 5 roa lefa mandeha magnaraky an'igny agny na manao intervention amin'igny agny fa raha fa olo iteny gny raha maharary azy anao je hevitro mba hitadiava hevitry ialana am'le zavatra manahirana io ro teretere 80 le mpitandro filamina nalefa tegna tam'izay ny fahalalahana aloha zany am'izay fanehoky nefa ny lalam-panorena mihitsy ane ro magnomenjay zavatra zay
tokony hanana an'izay fanehoana ny zono zay gn'olo tsirairay na hiteny zavatra anao ao amin'ny radio amoron-dava ao tanitandrema aby satria misy azy sasany vao miboaky baka amin'ny radio izy niteny de fa kehy bakeo. Misy ny sasany ao amin'ny radio misy an'izay radio fanasina zay ao radio katolika agnisan'ny misy an'izay fandara laisse parler les gens misy conversation téléphonique eo matetika azo mpagnotania le responsable le fandahara raha fa misy teny mitsobotsoboky an'le fitondrana le mandeha ao kanefa mitsobotsoboky anazy miteny zavatra marina zava-misy marina ohatran'izany aby gny raha misy eo. Ka eto zany ao aloha laha amin'ny lafiny zay tonga de fa miampita am'izay sahady amiko aloha zany tokony samby tonga saina ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaky magnerana ny Madagasikara. Io moa hirahirain'le fitondra hoe atokisan'ny mpamatsy vola reo mahazo vola 2 milliards de dollars 1 milliard de dollars zaho ary gn'anakay le fagnontania petrako nitondra ino amin'ny fiaignatsika tsirairay zay zavatra zay nitondra fiovana tokoa ve agny amitsika agny ny fisian'zay zay vola azo zay ataotsika hoe nisy le vola ataotsika hoe nahazo vola be reo ino ary le fiatraikan'le vola be azo zay trosa ho babe ny malagasy rehetra ho alohan'ny malagasy de ino fiantraikan'zay zavatra zay amin'ny fiaignatsika am'izao fotoana zao nitondra tamin'ny tetezamita de nandeha le resaka hoe tetezamita tsisy famatsiam-bola nefa nahavita zavatsy zahay zay nitenin zareo teo nefany a vita amin'ino moa io zavatra namboary teo io laha tsy nisy tokoa le vola nisy vola tao la agny tena marina vola napetraky ny folo amaraky raha valimanana talohany izy naongany zareo igny le vola nampiasaina teo am'izao fotoana zao koa ary efa fitondrana republique tena mipetraky efa tsy tetezamita itsony ino koa ary ny exquise tsy havitana zavatra am'izao ino ny exquise tsy anatsarana ny sosialim-bahoaka ino ny exquise andesina hagnazava ny fiamora laran'ny Madagasikara eo amin'ny firenena rehetra maneran-tany amiko de tsy fahaiza zay ny tena marina de tsy fahaiza ka zay le hitodiako amitsika vahoaka malagasy tongava saina am'izay tsika am'ty filoham-pirenentsika am'izao fotoana zao araky ny fagnoara aminay agny zay hoe papango nahazo kapoky tsika nahazo an'ny filohantsika ty tsy nahazo fa azony angamba tsy haiko fantasinao le papango sy kapoky zany sokaky le papango le gnazy mpinagnanakakory igny ka laha papango ny faoky igny zany kapoky raha vao faokiny igny sokaky saro tsy hay ny hinagna an'igny tsika nefa mifidy filoham-pirenena mba hiahy atsika malagasy hikarakara atsika malagasy hampandroso atsika malagasy ka laha am'ty filoham-pirenena azy ny azo tsika tiky papango nahazo kapoky tsika amin'io tsy nahazo filoha tsika tamin'io fa azony ka dikan'izany a tokony ho tonga saina am'izay tsika handiniky tsara hoe ino ny fiovam-piainako nanomboky tamy 2009 ka hatram'izao nanomboky tamy 2019 ka hatram'izao misy zavatra niova ve tagnatin'ny fiaignatsika am'regny fampanantenana maro zay napetraky tamitsika regny ny sasany aza mety nisy fiovana fa niova niembotry tamy 2008 tavant 2008 namana faniry tagny aminay amoron-dava tagny ny tantsaha isaky ny fotoa fiakaram-bokatsy mifaninana mividy télé mividy groupe mividy toly amboara-tragno mividy fandrina éponge sy ny namany agnaty kalesa agnaty sarety andesiny mody fa am'izao fotoana zao a na nivokatry andesy hiakatsy andeha amidiny tsy misy satria tsy afaky mipetraka agny ambany vohitsy anao a hanao n'le fambolena noho iny tsy fandriam-pahalema maty anao vo mipetraka agny androany omby andesinao hiasa lasany dahalo ny fanagnanao teo vao vidy tam'izay a simba lasany dahalo aby dikan'izany niembotry le fiaignan'le olo ka ny fomba fijerinay agny akamaroan'le vahoaka agny amin'ny faritsy ny mena be anan'izao mety mahita atsika publication nandehanan'ny président i filoham-pirenentsika am'izao fotoana zao publication mety hoe misy manao merci président agnatin'le publication fa zaho raha volaniko aminareo amin'igny imoron-dava tany Sakalava io mety hainareo le resaka agny hoe ty mangaro sy ny namany zahay Sakalava agny a de olo tsy tia manohitsy ray aman-dreny bodongero fa gnanay amponay sy antsainay ao nefany ny raha ataony anay igny ninonino ny raha ataony merci avao hoy zahay fa misy merci
positif, misy merci négatif. Io merci omena ihany ny dikany de zao hoe merci président fa mandreky gn'asandahalo aminay aty. Merci président fa mihinagny tsy fihinanay zahay aty. Merci président fa tena sahira faratampony zahay aty. Ngambadiky an'izay ho hitanao valin'io monsieur le président am 2023. Tapa-kevitsy aloha zahay agny ametraky ny olo mitovy velomam-po aminay. Ino dikan'izay? Olo mitovy ny asa-pivelomany zany a mitovitovy amin'ny asa-pivelomanay agny. Satria raha olo mpanao publicité ny asanao monsieur Faniry, de zay ny zavatra masaka ao an-tsainao de zavatra ataonao rehetra na tsara na rasy le raha de dokodokafanao avao satria zay ny ataon'ny publicité. Na samy bonbon mitovy io izy de mody atsaratsaraina le fomba filazan'le ray mba ho isy mpividy. De igny zany gn'asa ataonao na de rasy raha ataonao zany de dokafanao. Fa raha ohatra hoe mpamboly ianao na mpiompy ianao na mampiasa ny vokatra azo avy am'izay de tsy maintsy hitodika ianao agny am'le setry ny fambolena sy ny fiompiana. Ka izahay koa zany tsy andeha hitsapatsapa itsony tady filoam-pirenena ho tsapatsapay koa ndakotsika hoe tsapatsapany rakona tsapatsapany rabe fa isafidy olona zahay efa hitanay ny fiasany am 2023. Ary hametraka an'izay olo zay hoe iza le olo ary efa hitatsika ny fiasany, iza le olo mba mitovitovy amin'ny asa-pivelomantsika ny asa ataony ka mba hitodika am'ty asa-pivelomantsika tya mba hampandroso atsika. Gn'anay zany fa hitanay an'izay re filoha maraka ravalomanana. T'avant 2008 zahay Niaina tsara. Niaina tsara, mamoka bary anao zay tianao. Intely mamboly zahay agny tam'izany. Fa tsy hoe ao anatin'ny roa taona ao zao mifiloha am'izao fotoana zao vao misy vary vokatra. Agnaty zay taoko le izy tsy fantany. Io mba mahaiza atsika misafidy filoha-pirenena mahafantatsy zavatra zany hoe amin'ny lafiny rehetra manomboka agny amin'ny sehatra primaire ka hatraty amin'ny tertiaire, manomboka agny amin'ny famokarana agny hatraty amin'ny fagnodinana aty zany. Ay koa vary roe tao zay vo raha zany 3 mois efa misy ara latsaky ny 3 mois. Ny vary am'izao fotoana zao efa miakatsy. Agny aminay Morondava zao raha ampy tsara ny rano, tsy tapaky le rano, intelo mamboly agnatin'ny ray taona, intelo mampiakatry vary. Tamin'ny fotoan'andro zany a, nivatsina omby zahay, lasary, hersa, zezika amy alalan'ny PSDR. Tam'izany fotoana zany ampanao mifaninana gny mpamboly, mbola misy leran-ka tao François Raleravo zay faharoa izy a tam fambolena, tam fanana fambole vary eran'ny Madagasikara, avy ao am district Morondava, commune Agnalaiva. Namena kibota izy tam'izay, namena vola 520 tapitrisa, ny vary vokatsy nefa mbola gn'anazy, hitanao am'izany, na risque le olo hamokatsy satria ny sakafo aloha zay ny fandrosoa voalohany. Zay indrindra. Raha ampy sakafo anao. Ka raha igny sehatra igny no miroborobo, mandroso azy le olo. Mijano azy io tsy fandriam-pahalemana io. Ka zahay zany hitodika am'izay olo afaky manao an'izay. Ravalomanana dia mpamarotsy ronono, mpamarotsy yaourt, mampiasa ronono zany izy. Ny magroa dia nivarotra vary. De zay zavatsy zay zany dia mifankatody amin'ny 700 isan-jato ny sehatra fivelomany 700 isan-jato ny ponina ny Menabe. Dikan'izany efa tonga saina ny ao ary nanegna aza ny sasany niditra tagny amin'ny Mapara. Ny safidy tamin'ny 2018 manegny efa tafaresaka aminay ary am'izao tsika miteny zao zaho andeha ody baka aty ny olo tao amin'ny Mapara izy taloha am'izao miantso anay aleo cordo hitondrao an'iregny t-shirt ny team regny koa zahay. Nefa olo tagny amin'ny Mapara izy resy lady zareo hoe satria diso fanantenana am'le zavatra nisy. Zay zany gn'anay agny ary tiako ampitaina amin'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara. Ahoana tokoa moa gny namatsika agny amin'ny mpamboly lavanily. Iainga mihitsy izy zao ahoana gny zavatra ny mamako manko lany tena marina ny mamako de avy ao Bealanana. Manana cousin zahay agny amin'ny faritsy ny Ambilibe sy Sambava regny. Manao tany lavanily agny. Tena sahirana de sahirana ny mpamboly lavanily tsy nanahaky tam'izay fotoana zay. Manahaka an'izao ny mpamboly, manahaka aminay zao mpamboly voanjo sy ny namany. Ny prix ny voanjo taloha mba ny tsara. Am'izao fotoana zao izy tena ratsy de ratsy. De zay zavatra no agnetagna ko antsika vahoaka malagasy rehetra.
Maeza atsika mampitaha, maeza atsika mijery hoe na ahoana tokoa moa ny fiainako am'izao, nanao akory tokoa moa zaho, iny nefa ny tokony sehatra misy anakah mahamalagasy anakah eto Madagasikara eto tokony ahay an'izay a de ametraka ny safiditsika ary tsika avao ro andresy lahatsy ngaitsika hoe tsy mety tokoa ty zavatra misy ty, tsy araky ny tokony ho izy tokoa ty zavatra misy ty. Andriamato Marjan, tena feno de feno le fanazavana ary mahara-baovao tokoa zany ianareo any Morondava any le fanazavanao, miezaka mihitsy a zany tena tsy mitsaitsainitsainiko mihitsy satria tena mba hahafahanao mamoaka le zava-misy satria Morondava manko amina kilometatra lavitra be zany fa zao sao de ozy ny olona avy any amitsika any hoe Cordo kosa zany de Morondava avao foana ny volany fa ahoana faritry Menabe, manja manahoany Mahapo ao, manahoany Miandry Vazo ao, manahoany Belo ao mba tsara resahana, manahoana ny lalana fiainan'ny mponina any tsy insisa zany satria rehefa eto anao aloha de ararotiky mba hiteny an'izay mba tsy hahatonga an'le hoe de nydingan'ny faniry le izy nefa za ty Menabe anefa tena mijaly am'izao fanjakana zao. Ndao ara Cordo. Ya, marina de marina zay. Ny Belotsiribina tapany avaratsy aty amin'ny faritry ny Menabe, distrikany Belotsiribina, Imanja ary Atsimo. Ny zava-misy tokoa tamin'ny asara teo zao tapaky ny lalan'ny Belo, tratsy n'le rosakorana hatramitsika miteny zao mbo tsy miverina am'loany io lala io, sahirana ny mpitatitsy, sahirana le mpamoaky vokatsy baka amin'igny district igny agny. Manahaka an'izay koa Manja, i distrikany Manja zay aty Atsimo aty, zay mpamokatra tongolo, zay ny vokatra tena maro, tongolo, balahazo, hatramitsika miteny zao tsy afaky mamoaka an'io noho ny fahasarotany ny lala. Nefa tamin'ny folo Maraky Ravalomanana zay famboaran-dala zay ane no nampivezivezitsika malagasy sy ny vokatsitsika, nagnisan'ny nampandroso antsika. Anany zao nefany 0 zany, pavé 1 kilometra tsy ro namboary amin'ny ville Morondava eo. Agnatin'io région misy district 10 io, pavé kilometra tsy raiky ro namboary ao. De gaga ny tanigna azy enclavé tokony amboarana tsy namboary. Zay ro magnampitsotraka le tsy fandriam-pahalema io. De le tsy fandriam-pahalema am'izay lasa mifehtagna le olo tokony hamokatsy tsy afaky mamokatsy. Avy le fijalia. Zay le navanakay ny teny hoe Belotsiritsiribe tsisy raha namboary Belo agny akoatsy ny prison. Ary ny zavatra tena mampalahelo Belo, ny solon-tegna mpanjakana sasany agny zay sady manao collecte koa reo koa ro magnevokevoky ny tompony vokatsy am'izay prix tiany anaova azy. Zany hoe mpividy voanjo le olo, reo koa ro mandrahona an'le tantsaha mba hivarotsy an'le raha am'le prix tiandreo anaovagna anazy. Ohatra hoe tsy mijery nefa ny fitondram-panjakana hoe ahoana zay, ohatra hoe agny Mandabe, district ny Mahabo zany. Ny vary ao de monopolisen'le olo ao, zay ben'ny tanàna ankehitriny lany tamin'ny mapary le mpanango an'le vokatsy. De reo no manana fiara mba mamoaky an'le vokatra avy ao Mandabe ho aty Mahabo, zay 90 km izy zany lalana ratsy de ratsy. Tsy mahazo mba mitondra na de andoha freaza zaho hiaraka am'le tomobily hitondra ny vokatsy. Vatako ihany no azo ndesy fa vokatsy koa tsy azo ndesy laha tsy hoe vidiny de izy no mitondra anazy. Mijery fotsiny nefa ny fitondram-panjakana am'zany. Zany maharaky ny zavatra misy agny aby zany. Zany hoe Morondava le fomba fivolanako anazy teo ohatra le kidnapping le teneniko teo ane aty amin'ny district ny Mahabo sy district ny Belotsiribina no misy an'le firambany, aty amin'ny commune Malaimbany sy commune Akilizato. Tena fa zay mihitsy ataon'le olon-dratsy zany, ary matoa zany tsy mety foana le izy io, misy olo be ao mandrisika an'io zavatra io, miraitsy kombakomba amin'io zavatra io. Fa zany zavatra misy agny namana faniry, zany hoe ny Menabe manontolo mihitsy zany tsy araky ny zava-misy teo alohany zava-misy am'izao.
districtny Belotsiribina tamin'ny taloha tagnoagny am 2004 2005 tagnoagny ny tantsahan'ny Belotsiribia no ambony indrindra ny PIB-ny eran'ny Madagasikara satria sady namboly lantiny tagny a, namboly tsaramaso a, namboly antsiroko a, namboly vary a, namboly bele sady misy hazandrano. Agnatin'ny ray taona manontolo zany tsisy banga ny fidiram-bola agnatin'ny tokantrano ray. Am'izao fotoana zao nefany raha mandeha agny Menabe anao, mandeha anandro Zoma anao de midira megna amin'ny Saint Paul zay misy isorako bevata de isorako bevata eto i evekany Morondava. Zay magnampy lasan'ny mpitondra fivavaha isoragna an Jesosy zany nametraka ny olo aminay agny. Raha tsy nisy an'io za ivahoaka ny Morondava. Magnodidiny Morondava nagny mahabo. Tena ny sahira faratampony. Ny olo lafa andro Zoma anao mampalahelo mijereva amin'ny hoe eo a bazarina Mahoro anao misy lala miditsy ao amin'ny katolika ao amin'ny Saint Paul. Fa tsy latsaky ny 100-200 ny olo milahatsy eo andeha angataky agny amin'ny Monseigneur. Ny fijalia. Mbola ry zareo ihany koa ro lasa magnampy ny vahoaka amin'ny fagnamboarana ny toadrano, fagnamboarana kanaly iveloman'le olo. Lasa ny mission katolika noho ny fahaferegnesandreo an'le vahoaky. Mijaly be. Isorako andreo tena isorako andreo zany zay. De ny fitondram-panjakana miravoravo tagna. Vao mainka manao zay raha hampahantra. Ino ny raha ataondreo? Tsy ny fitadiava vahaolana mba tsy angalaran'le olo fa famonoa misy mpangalatsy tady de tifirina maty. Zany zava-misy agny. De tena tsy ao Morondava irery no misy an'izay. Fa ny district 5 ao agnatin'ny faritsy Menabe. Zava-dehibe zay nivainiana ny Maharzan teto amintsika izay ny rarina rehefa mandalo eto Antananarivo ianao de mba miviliana ihany mitondra andray ny vaovao satria tena tsara ho fantatra amin'ny lafin-javatra mahakasika amin'ny fiainam-ponina ny toerana ny fampizarana tahaka izany mba atonga saina ny rehetra hoe misy vaovao ohatran'izany any amin'ny toerana lavitra ny renivohitra Madagasikara satria raha mijery an'le vaovao zay mandeha sens unique atsika indraindray amin'ilay zarainy fitondram-panjakana raha izy koa raha teo fihiny le RNM sy TVM amin'izay fizaram-baovao de ohatry ny tena mandroso le firenena fa rehefa meno ohatra zay tokoa de tena latsaka akady tena sarotra le lalan'le vahoaka malagasy indrindra le faritry Menabe. Dahoara meko minitra vitsy ianao hamitana hitondra zay mba etaetanao hitondra ihany koa zay mety zavatra tokony nambaraka nefa tsy voaresantsika amin'ny rahalahy alohan'ny alanao eto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mata Matomaro. Ya, gn'anakay namana faniry aloha zany dia ny fagnetagna ny vahoaka malagasy rehetra angamba no hitondrako teny farany eto. Manentana atsika vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo ny tegnako na avy aiza na avy aiza mba ho tonga saina am'izay tsika satria agny fagnoara aminay agny zay hoe ny fitaky laha voalohany mbo azo volagny fitaky fa ny faharoa fahatelo fa tsy fita koa agnarany fa raty. No fitahy tsika tamin'ny 2009 nampagnongagna ny président Marc Ravalomanana niavagny teteza mita tsisy raha nanjary ny raha hitatsika. Mbola finitaky tsika ny filany hery koa vao maika ny famono tsika gasy tsy nilamina gny teto nandeha gny risoriso zao tsika nampagnonofisiny ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tamin'ny 2018 zao nefa gny zava-misy angamba ampy zay ary sambia misaintsaina ho iaho tsika tsirairay oka tsika tsirairay hiany no andresy lahatsy ny feo ny fieretseretatsika manoloana ny zavatra iainatsika fa raha zao zavatra miseho zao no mbola mitoy 5 tao magnaraky fa tsy raha mbola atsaka ankady koa ny plasy misy atsika amin'ny fahatrana fa tototsy agnatin'ny hady ao koa fa maty ho sepotsy ka ho iaho amitsika hoe jereo tsara todio ny lasa banjino ny ho avy ahoana tokoa moa tsika teo taloha teo ino tokoa ny raha nisy atsika am'izao fotoana zao nitondra fiovana amitsika tsirairay ve ny zava-misy am'izao na ny famboara ino na ny famboara ino zay na ny radradradradrany fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe antokisan'ny mpamatsy vola na azo vola ino ny fiovana nondesin'izay zavatra zay agnatin'ny fiaignatsika ao ka iza ny olo raha ohatra mahita atsika hoe tena
nandatsaka atsika ankady magnitsokitsoky zao fitondram-panjakana zao de inona ary ny vahaolana tokony ho ataotsika vahaolana de andaotsika hitodiky am'izay olo afaky tokony hamonjy atsika ny filoha dia ray aman-dreny izy io baba hoy tsika baka zay baka Morodava baka agny ray aman-dreny ray zany dada olon-dehibe mendriky itokisa tsy mavandy tsy mandainga mampangatena zavatra tena voatateraky marina manao zavatra mifanandrify amy filany zanany fa tsy hoe akory hoe mosary ny zanany nefa ny ataotsika hoe toaky ro ameny an'le zanany bakeo nefa mosary le zaza de omena toaky tsy zay gn'atao hoe ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny raha mosary le zaza de tokony omeny sakafo raha tsy ampy fahalalana le zaza de tokony omena fahalalana raha osa izy de tokony omena fahasalamana de ny ray aman-dreny matotsy tokony afaky manao an'izay no tokony hitodiatsika tsy iza gn'anay aloha fahitanay azy de ny filoha mariky ravalomanana nagnome antsika anzany zavatra zany ary hainy manao an'izay zavatra zay na gny sakafo na gny fitsaboa na gny fampianara ireo aloha gny bazy na gny tadidiko tsara namana faniry ary agny atagnako gny nama zay tanora mbola kely izy tam'zany tavant 2008 na gn'ampela andeha hiteraka amin'ny hôpitaly antofa gny kity dakosmana ny zaza andeha hianatsy mo antofa gny blouse kitapo sy ny namany i fa nazavaiko teo gny mikasiky gny fambolia ka hoy aho hoe andaotsika mba ho tonga saina am'izay aza mety voaveriveryn'olo intsony ka mety vereveren'olo koa tsika fa andaotsika hitodiky amy ray aman-dreny zay baba apetraky tsika amy mahababa sy ny filoham-pirenena dia baban'ny malagasy ny filoham-pirenena dia dadan'ny malagasy ny filoham-pirenena dia ray aman-dren'ny malagasy zay ngambany dia misaotra ny vahoaka malagasy rehetra nijanjy teto ary misaotra ny tsika ato amin'ny miara-manonja koa nampiatragno anay dia isaoragna atsika iaby ya de makasitraka bevata maro a zay avy any Morondava tonga ny azakazaka amina anjaton'ny kilometatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata rehefa mandaly de aza donona ny mivily kely aty amin'ny MBS Radio Mata hitondra indray ny voandala avy any amintsika avy any satria zava-beve mihitsy nambaranao nandritra ny fivahinianana teto mino isika fa voarainy malagasy zay afatra faraparany nomenao zay mba hibanjana no afy fa omendalana imaro hitodika indray isika am'ireo soratsoratra satria efa mandefa ny famantarana ny teknisiana hoe efa avonao ny soratsoratra samihafa zay avy amintsika rehetra any dia ovakina re hitovy ny voalohany tovy razaka salama dao ny vaoaka malagasy rehetra faly fa tafahoana etondray de miaraba tovy faly ihany koa tafahoana amintsika mpanaraka divinina rabaroelona ataovy mafimafy ny communication mba ho fantatry ny rehetra ny hetsika ataonareo de ho hitany rehetra eo raha vao manakatsakana zany ya le ataon'ny RMD manaramanga zany zay tiany divinina izay ifina be tafika mirary soanareo RMD mahavita zay kasaina efa mandroso Madagasikara fa isika mpanohatra ny jamba fa fandrosoana lehibe voalohany fiakaran'ny PPN efa betsaka ny kanja vita ny zaza malagasy efa bajo tsara am'ilay morambakaina ny lavaka efa vita misy lalana ny fako efa misavovona tsara ny somermady efa napiditra mpiasa maro divinina de finarabe tafika mahita karazana frapy hafakely mihitsy am'le fomba fanehoan-kevitra de arabaina fa misy hevitra tsara ihany koa am'le zavatra ambaratsika reny igasy tsara re ka nosy ty fitondrany ty ny tena marina efa zatra nanongana de miororo vao mahita olona mitangorona mpanao rugby mpanao mele de efa tahorana gasy tsara ny resaka an'izay hitahiriny aina raha te fiarisoa miarabantsika rehetra mila manova hatrany apotony mihitsy isika tsy lasa itsony ty vidim-piaina midangana be ty izahay aty Tomasina tena mijaly be amin'ny vidin'entana samy manao zay prix tiany atao ny mpivarotra indrindra rehefa vanim-potoana ny cyclone Maria Ketona fa aizany toy mbola tsy nisy ady tany Russie sy Ukraine no efa nidangana be ny vidin'entana sao dia misy milaza indray ny hoe ny ady any Russie sy Ukraine no mahatonga am'izao aleo isika irahina fa raha izao no mitoy lasa 4 ny atsasa manila malagasy marina tokoa zay fanamariana zay atahorana mihitsy ny resaka vantrany Samuel David ary
kokoa mahereza daholo de misaotra indrindra tompoko efa mialainy io fanjakana io tsy mataty ny onjany tim sy ny vahoaka manohana ny data 2023 data no filoha Rajoelina baibay iavoloha zay koa le message napetraky maro avy am'Morondava teo efa tonga saina tsara daholo ary efa mipase le message zay zany mipita any amin'ny sehatra rehetrarehetra izay afatra izay miora razana Jatovo mino fa tsapa ny fanjakana sy ny nandoro am'izay ny importance magrostika izao ny karana ny velomina fa mbola tsy nahena hoe ny ministra Edgar noho ny resaka tamin'ny karana momba ny PPN fa ireo mpivarotra madinika no anaovana mise en scène fona misaotra miora razana Jatovo am'izay atondray mamijao manda Ranjarivo dortoir no amboariny fa asainy matoritory ny vahoaka manonofy mandrevirevy tsy misy raha efa mifo avy eo de mangalatra indray de izay atrano no fiainan'ny malagasy de misy mozikely samihafa moa zany ranomaso kely ampiarahany mamizao am'izay faniokeviny zay i Simon Randriare miaraba nanarato tao Ankoboka za tamin'ny taona 2023 ambany vohitry belo io toeran'io fa tena miadana ny olona tany ary io belo io de ohatrany reny saedena mihitsy ny olona tompo tanàna tany tsy miasa fa mosary de makany anaty ala manjaka inona maka sakafo makany amoron-drano maka mal tena lafatra indrisy trane tantara sisy zany zava-misy zany fa tena ionetiny namatsika teo zany zava-misy zany ito voeratsimo tsy mahany izy namany raha nampiakatra tsikelikely izy ireo ohatra 100 isan-taona tsy maninona fa kajy politika nataonjareo de nanahoana de nanaonao foana ny hevitra fa hoe tsara la 25% ndray mipoka iny raha no zarainy atelo taona ny iny 25 iny dia latsaky ny 100 ny fiakarany eny ary zay ihany toverina tsy mazay no namarana ny fanio-kevitra iny fa efa vonombonina ao ambadika eo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny desika ny Ambohidratrimo sady question fahatelo ny antenimieram-pirenena Mambo Rabendrina iaraka amintsika indray izy amin'ity marain'ity amaraparana satria misika rehefa naka fandaminana fandarina de hoe amin'ny 12 eo no faranantsika ny fandarina hanana minitra vitsivitsy maromaro tsika irahana amin'ny député Mamy Rabendrina zany ny contexte mafapana izay mihitsy no hosafidiany anay sy namana député Rabendrina ho resany eto satria misokatra amin'ny février-ny antenimieram-pirenena mampiakatra karama mitondra fanjakana migrevy eny akatso eny miantso AG assemblée générale ny CCS Sampanatananarivo amin'ny faha 12 volana Mai ho avy izao miazakazaka manao kongresy satria mahita amin'ny fiazakazany ny antoko-tima ihany koa ny fitondram-panjakana de any antserana anazy sady anao carnaval mibonane fa ty fotsiny teny ety tandremo maneritery mibe ny tanàna hanatrika an'izany ka hoe tsy maintsy hitondra ny baziny ho avy any atoerana fa mezanareo amin'ny fahaizanareo milalo amin'ny fototra anareo fa sao de mibe ny tanàna indray de etsika ka raha ohatra ka tsy miasa mibe ny tanàna na avy amin'ny mampara na ivelan'izay de ho sandaina indray tsy azo tableta na moto satria ohatrohatr'izay manko le pratique politique le fitondram-panjakana de mila mailo ny rehetra ao anatin'izay satria efa fotoana faraparany ity de miezaka mafy manenjika an'le bazy le mpitondra fanjakana zany ao anatin'ny hafanana politika daholo am'izao fotoana zao mandindindindina eo ihany koa le fiakarany viditsoloka mandindindina eo ihany koa le adevitra momba ny refonty mbola tsy mivoaka ny décret ao ihany koa le fanomanana n'le concertation nationale manana hambara satria anisan'ny mahafantatra mety ho fiodiny fandaminana zany député Mamy Rabendrina de tonga de atapantsika fantanina sy fandaminana ao anatin'ny adevitra iray daholo zay hafanan'ny-rivotra politika tsy magaky zany rehetrarehetra zany satria volana Mai raha teo ny andro de rehefa tonga amin'ny volana Mai dia hafanana eto Madagasikara ary fanaovana sary area politika eo amin'ny afin'ilay repera samihafa sy ilay atranga samihafa ny tataka izao miarabanao député Mamy Rabendrina miaraba fanira zava-manantany de miaraba antsika rehetra ihany koa ny ato amin'ny studio MBS sy Radio Mata miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra vaoaka malagasy tsy vaky volo na iza no ifampianotsika sy anarahantsika ny fandarana androany de mifampikopatanany tsika rehetrarehetra ary mifampirasoa amin'ity andro anio ity efa natsidiko teo le izy député Mamy Rabendrina ny amin'ny hoe ny hafanana
fa ny hafanana ihany koa nefa misy hafanana manamaloka azy zao tsika tsy afaka niatrika le fandarina sahiky le mansa sy lili satria mbola voagejanyilay fanapahan-kevitry ny fitsarana tamin'izao maty hoe sous contrôle judiciaire tsy mahazo mivoaka mifaritra analamanga tsy afaka manao fandarana na famoana publication misy anaran'olona sintsisa dia zany rehetrarehetra zany voatery lay endriky ny fahalalana iny koa moa navoaka ny reporter sans frontière hoe larina fahavalo amby sivifolo amin'ny firenena valopolo amby zato Madagasikara zany rehetrarehetra zany raha ataontsika ndray mijery daholo ray mitompo maso ndray miserana de izy tsika hoe tena ohatrany tsy milamina ny tanàna misy zavatra tena marobe mikorotana araka ny fitenin'ny motarson zay hoe tsy mirindra tena tsy mirindra mihitsy ny fandehan-javatra rehetra de aloha tonga de atambatra am'izay le izy depute Mambrabe Ndrina satria voamaly moa ny ainga koa le fivorina mafapana ny ao amin'ny anteny miram-pirenena mikasika ninany hoe motion de censure zany rehetrarehetra zany everina fa lina ny vahoaka malagasy ny any ampitan-dranomasina te aheno ny fandalianantsika an'izay depute. Raha nyresaka tetotsika nandritra ny taona vitsivitsy zay maka ny toerantsika mandray ny andraikitritsika tianivon'ny fanoherana amin'ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny de maro ny zavatra efa voalaza de arakaraky ny androson'ny fotoana faniry no anaporofotsika efa nitombona hatrany ny zavatra nyresahantsika hatram'izay ary mampalahelo anatin'le izy fantatra fa misy mienotsika misy manaraka akaikitsika mazava ho azy ny akamaroan'ny voaka malagasy zay mana fahafahana manaraka de manaraka fa ny any amin'ny ankolafy ny mpitondra fanjakana koa de manaraka akaiky saingy raha tokony ho natao fitaovana hoentina manatsara ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena ny fisian'ny fanoherana eto Madagasikara de tsy zay no mitranga fa lasa nyraisin'ny fitondram-panjakana ho ahoana re zany filazako azy ho fifampilambaniny voamaly ny omaly faniry mifampiresaka na teo anivon'ny anteny miram-pirenena na mifampiresaka amina vahiny aona ho re zany lazako azy hoe manaraka akaiky ny raharam-pirenena eto Madagasikara de samy gaga raha ny lazako hoe mandraky tingny ny androany ny fanitsakitsahana ny lalàna misy eto Madagasikara de mitohy foana ary mahazo alalana foana ary tsy misy sazy rehefa ny mpitondra fanjakana manao azy miresaka teo hoe adidy tsy andraikitry ny mpanohitra voamalo aho teo anivon'ny anteny miram-pirenena de mandeha ny ady hevitra ianareo mpanohitra fa za kosa aloha de niteny fa iza moa no miteny aminareo fa misy mpanohitra teo anivon'ny anteny miram-pirenena tsy misy mpanohitra teo anivon'ny anteny miram-pirenena satria ilay rafitra ofisialy ho an'ny mpanohitra mihitsy izay napetraka tany ampiandohana tany amin'ny 12 taona lasa ho ife ho lasa sata mifeny fanoherana eto Madagasikara amin'ny akapobeny zay novainy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho lasa sata mifeny fanoherana ao anivon'ny anteny miram-pirenena no tsy tafapetraka mihitsy hatramin'izao fotoana izao inona ny antony satria tsy mivoaka ilay didy mpanjakana fampiarana an'io lalàna io zany hoe la ny andro fotsiny no laniana fotoana fotsiny no laniana rora fotsiny tamin'ny alalan'ny adihevitra tsy misy tanjona tamin'ny fanovana ilay lalàna 224 aotra 3 nanovana nakany amin'ilay 224 aotra enina izay sitrapon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao no narahana tamin'ny alalan'ny fampiasany ilay maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena ao amin'ny parlementaroa mba anaovana zay tian'ny fanjakana atao rehefa vita nefa zay tiany natao tsy sahany akory mampiatra an'le izy de raha nyteny atao hoe ny aty anivon'ny fanoherana ny mpanohitra amin'ny akapobeny de tsy misy akory nge zany ary zay na tonga ny teny hoe tsy misy mpanohitra nge raha ny fomba ofisialy no ijerevana azy eo anivon'ny anteny miram-pirenena fa vondrana parlementaire tiako Madagasikara mampiatra amin'ny politika avy amin'ny tondrozotra iangana avy amin'ny foiben'ny antoko no mitondra ny feom-panohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka raha nyresakitsika teo hoe me mitombona ihany ny zava-misy nyresahantsika lafin'ny
sosialy ny resantsika lafiny toe-karena taremarika zany efa nentsika teto zany profo isan-karazany manaraka lojika matematika sy ny sisa sy ny sisa de ny resaka tsika anisan'ny resantsika ary mbola vo nyresahako tamin'ny fivoriana nresahana tamina fivoriana anankiray natrehako androany maraina ny tsy fisian'lay atao hoe espace civique ho amin'ny fifampiresahana sy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara efa taona teoriany tsangana ty fitondram-panjakana ty de mbola zay ny zava-misy de gaga ve isika gaga ve mody gaga ve ny fitondram-panjakana raha io ny toerana misy azy raha ny lafiny fanehoan-kevitra tsy resaka ny ao finiasa fanaovan-gazety fotsiny niasa fanaovan-gazety nareo mpanao gazety manana zavatra be lavitra ho tenenina mihoatra no zahay fa eo amin'ilay fanehoan-kevitra fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny akapobeny mihitsy eto amin'ny firenena fa zay ho any resaka tamin'ny fivoriana natrehako androany maraina hoe efa taona teoriana mbola tsy misy ilay iniko tsy adika amin'ny fiteny malagasy le izy fa zay no voambolana ampiasainy tao anaty fivoriana hoe espace civique ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara de mody gaga de mody milaza ny tompony andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe diso hoe tsy manaraka ny toetrandro ny taremarika sy ny zava-misy izay lazay ny mpamoaka an'ireny zavatra ireny fa dia mahita zao tsika fa mevoapirofo hatrany ary sarotra tenenina sarotra ampiomanina isika eto Madagasikara ny amin'io zavatra io fa ohatrany hoe miteniteny foana ny aty amin'ny fanoherana ohatrany hoe miteniteny foana reny vahiny misolo tena ny vahoaka avy any fotony tonga miakatsehitra ety milaza ny zava-misy ireny raha milaza fa tsy mandeha ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity fa ny zavatra mitranga isan'andro no zary manam-pirofo an'le izy de ho isika hoe makaiza marina ty fireneny ity zay fomba fijeriko azy amin'ny akapobeny fotsiny faniry hoe afatotry ny teniny nataony ny mpitondra fanjakana ary voapirofo hatrany ny fanakianana aloha mihitsy tsorona hoe fanakianana matahotra fanakianana aloha mpitondra fanjakana fa tsy olona zany aloha ampitahorintsika foana satria zany no anjara andraikitsika raha nieritreretiny hoe fanakianana makany afampandrosoana dia ny mpitondra fanjakana no manova sy manimba an'izay tanjona amin'ny alalan'ny fanakianan'izay ka mahatonga antsika korosofahana mandrakariva raha nresakitsika teo hoe memafana ny zava-misy eto Madagasikara mazava ho azy satria efa tena ataoko hoe raha ny pratika amin'ny akapobeny tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao raha amina vanim-potoana salam'izao herintaona mahery kely alohan'ny fifidianana efa miankina makany amin'ny tanjona ho amin'ny fifidianana daholo ny fanatanterahana ny zahatra rehetrarehetra raha misy no tanterahana zany hoe makany amin'ny resaka akositra makany amin'ny resaka inona reny lazako azy fampelezakevitra alohan'ny fotoana mihitsy ary zay no mahatonga atsika miantso an'ilay fandovanan'le lalàna zay mifeny inona ty izy ny fifidianana amin'ny akapobeny satria hatreto de jerem-potsiny tsy te hitanisa ny hoe inona avy moa nefa fandikan-dalàna na hoe tsy fanajana ny lalàna misy nataon'ny mpitondra fanjakana tao anatin'izay efatra taona faran'izay fa zany hoe zay le hoe tsy maty manota satria ny fanjakana ihany manao azy raha mbola tao anatin'ny fivoriana natrehako farany ihany koa de nisy fanontaniana napetraky ny mpandinika ny raharam-pirenena anankiray zay hoe fa maninona no tsy misy sazy mihitsy tsisy fampiarana sazy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara tsy hitako moa zay tena navaly an'le izy fosy ianareo ihany de mahavaly azy hoe soratana fotsiny le lalàna fa ampiarana ny sazy ho am'izay tiany ny mpampiatra azy ampiarana azy fa ho amin'ny akapobeny ho an'ny mpitondra fanjakana de tsy miatra ireny zavatra ireny ka raha memafana ny toedrara politika amin'izao fotoana izao dia tsy mahagaga satria memanakaiky ny vanim-potoana fifidianana cycle électoral ny filazantsika azy raha anao tombanezaka ny zava-nisy nanomboka tany amin'ny 2024 sika mandra-patonga ny amin'izao de efa betsaka ny voalazantsika teto ny amin'ny zavatra maro teboka maro
tokony avaozina sy tokony ampanarahana toetrandro raha tsy tiana hiverina ntsony ny zavatra mitranga tamin'ity mandaha anankiray faran'zay nanahirany ity teto amin'ny fitantanana ny firenena raha tsy tiana hiverina ntsony o kanefa no mampalahelo dia angamba ny fitondram-panjakana mihitsy ny lasa mahita hoe voapirofo koa ny zavatra ny tenentsika hoe manome vahana loatra iza eo amin'ny fitondrana tsy voatery reo no amin'ny fitondrana fa io fantatsika efa kodiaran-tsarety io na oely io na oaingana miodina io fa diso manome vahana loatra izay eo amin'ny fitondrana ny akamaroan'reo lalàna izay mahakasika ny fifidianana rehetra eto Madagasikara ka mahatonga antsika mitady ny fanavaozana an'ireny zavatra ireny. Nanomboka ny fivorian'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-dolona 2 andro izay ny lasa 2 andro mbola azo lazaina hoe mikonokonona satria misy dingana tsy maintsy arahana moa manaraka ny fitsipika anatiny mifehan'ireo anteny mira ireo raha eo anivon'ny anteny mira amin'ny ankapobeny anteny miram-pirenena amin'ny ankapobeny dia efa voafaritra omaly tamin'ny alalan'ny fivorian'ny Braomaharitra ary nankatoavin'ny fivorian'ny Diniky ny Filoha ny fandaharam-potoana izay hatrehina mandrapatonga amin'ny herinandro ambony io zany atao anatin'ny herinandro na izany na tsy zany ara fandaharam-potoana amin'ny fanaovan-dalàna ireo misy lalàna anankiroa efa miaingana na izany na tsy zany aza fantatsika efa tsy afaka miala satria ao ny tokotany anaovana ny politika eto Madagasikara. Resahana teto efa herinandro maromaro zay ny resaka motion de censure fitsopaha-pitokisana araka lazay faniry Razafy Manantany teo. Somary aleo angamba faniry mbola tsy hiditra lalina aloha amin'le izy fa ny azoko lazaina dia zao vonona ny zavatra rehetrarehetra miandra ny fahafenon'ny sy ny ahafahana mametraka azy. Ny tiana iamafisina fotsiny dia zao ary mbola amafisinay ny hoe raha mampiasa an'io fitsopaha-pitokisan'io ny vondrona parlementaire tim dia natao zany hampiasa mifanaraka amin'ny lalàna velona fitaovana na outil anankiray apetraky ny lalàna hampiasain'ny solombavambahoaka ho fanatsarana ny fiainany vahoaka ho fanatsarana ny fitantanana ny fiainam-pirenena io resaka motion de censure io fa tsy sanatria atao ho fanakorontanana mba tsy ilazaka orinena atao ialana mety ho fikorontanana rehefa avy eo rehefa diso tafahoatra loatra ny zavatra misy mantsy milaza hoe amina vanim-potoana salamy zao efa mamarana mandaha tsy tokony hokorontanina tsony ny firenena mila fitoniana efa hatramin'izay ngeny tsy nisy fitonina fa tsy hoe vao zao no misy fanakorontanana ary tsy fanakorontanana io fa vao maika fitadiavana fahamarina toerana tsy rehefa nampiariny fitondram-panjakana ny paikady hoe lehibe ny gouvernemanta ny tazona teo foana nandritra ny taona maro fa ny minisitra no misolo isaky ny enim-bolana tsy nahitam-boka tso ho an'ny firenena ilay fiovana isaky ny enim-bolana indroa isa-taona dia efa pirofo anankiray fa tsy mahomby ilay paikady hitantanana an'ilay firenena dia izay manosokevitra hoe le gouvernemanta le mpitarika ny gouvernemanta mihitsy lay lehibe ny gouvernemanta mihitsy zany no mila miova mba hananan'lay fitantanana ny firenena aina vaovao atao anatin'ity heritaona sy tapany farany ity naverina iteto foana rehefa miresaka ny hoe alanenina farany io ary tena alanenina farany tokoa mba tsy sanatria rehefa tonga ny amin'ny tena hoe tsotsoromamba isarahana any vao mifammetsiny rehefa avy eo zay ny zava-misy mikasika an'iny faniry ny akoatr'izay moa fantatsika ny feo mandeha anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao tsy hidirako lalileto aloha fa ho hitantsika eo ny fivoarana fa zao fotsiny teneninay tsy manakorotana ny ao anatin'ny androm-panjakana misy anay izahay fa miasa kosa ho amin'ny fanatsarana trany zay fikatsaana trany zay mahasoa ny vahoaka raha misy ao amin'ny manakorotana ao amin'ny anteny miram-pirenena nge lalàna amin'ny maro anisa no miatra ao lalàna amin'ny maro anisa fa tsy tenenako hoe didin'ny betsaka no entina mandray ny fanapahan-kevitra ao dikan'izay raha misy mikasa hitondra zavatra ao rehefa tsy azo antoka fa azo maro anisa tsy ho azo ao ary maro anisa anisa
any mpitondra fanjakana izahay raha mitondra ny motion de censure efa nentina iteto fa manasa sy miantso ny solombavam-bahoaka namana zay tsy mbola nahazo toko zay hoe hofeninay ny fetrisa fa milaza ny hevitray zay manao ny adidinay fa fantatra kosa fa rehefa sanatria tsy tratro ifetrisa io de eo zany no amoahanay hoe ay zahay vitsy anisa ihany no mahita hoe tsy mandeha ny fiainana eto Madagasikara zay vitsy anisa ihany no mahita hoe mahantra amin'ny malagasy fa diranovana amin'ny malagasy fa ny maro anisa mahita hoe miadana amin'ny malagasy zay no andrasanay raha ohatra zay ka nanao an'iny antso sy fanasahana iny raha ohatra moka maro anisa no milanymitovitovy hevitra aminay rahabasoa rahabatsara fa zay ny fahitanay zava-misy eny fotony fa nira zava-manantany ny iverina kely eo amin'ilay hoe politika eo anivon'ny anteny miram-pirenena averinay fa ny zavatra rehetra miainga ao de tsy maintsy miaingy avy amin'ny maro anisa raha ohatra ka tiana ny atateraka azy ny dikan'izay tsy ho avy amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara mihitsy no iavian'ny fikorontanana eo anivon'ny androm-panjakana misy anay mazava be mihitsy zay ny faneho-kevitra matetika dretony itsika na hoe solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana toky Madagasikara foana matetika no milaza ny zavatra tsy mety ataon'le fitondram-panjakana maraparana antsika n'le adevitra fa misy adevitra lehibe ty mba tsara ihany ny azona ny feo avy any amin'ny député Mamindra-Bendrina fa misy ihany koa ka solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miankina milaza ny fahitany zava-misy ao anatin'zay fitantanana ny fitondram-panjakana zay de ho alefa atsika itya faneho-kevitra foy mahakasika ny karama zay nraisy ny fitondram-panjakana ty karama misehatra tsy miankina indrindrandrindra ka ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay va amin'ny tsy miankina voafidy teny amin'ny distrikana tamy fotsiny re matora fidy mananarso no alefa atsika mba henona kely ny feoany mba tsy lazana hoe de tena betsaka le fanoherana teanivon'ny mpanohatra zay mitondra fanamariana mahakasika indrindra iny fampiakarana karama iny amin'ny hoe fisavoritahany fandraisana fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana sy ny syndika koa efa naneho izay evon'izay fa ho alefa atsika vetivety eo anatina minitra vitsy de verina ny député Mamindra-Bendritsika akananevina de tsara ny fampiakarakarama fanaraka amin'ny taux d'inflation misy eto amintsika ve zany firy ny taux d'inflation amina temps précis amin'ny temps x plus 1 afa amin'iny zany nafataratsika mahafantatra amin'ny indice hoe ahoana nafatara indice de consommation hoe amin'iny nafataratsika ny taux d'inflation 4% non inflation so de mba tsy fampiakarakarama so de ajustement fotsiny fa tsara de tsara ny fampiakarakarama fa fampiakarakarama amina piasa mpanjakana sy amina piasa en privé 4% 20% zany hoe 30 000 ariary amina olona mikarama 200 000 ariary 4% ny vahoaka mihetsehitra an'izany aiza ho aiza reo 80% ny vahoaka zay tsy mandray an'izany karama zany any ambanivohitra fa ny aminay ohatra any ambanivohitra ny informel rehetrarehetra zany tsy mandray an'izany tsy misitraka an'izany ahoana nanaovantsika an'izany mangataka zay hoe ahoana nanaovantsika an'izany reto faharoa ahoana nahafahantsika mandoa an'izany volo zany avaiza nahafahantsika tsy maintsy ho isy zany ny LFR ahoana ny anodonantsika an'izany volo zany hoe ahafahantsika misubventionné 20 à 30% 30 000 ariary 4% ny vahoaka misehatra an'izany ny mpiasam-panjakana sehatra tsy miankina sahirana ny sehatra tsy miankina am'izao sahirana tsy fantatro ny fivoriana atao ohatra sehatra tsy miankina raha nanaiky an'izany izy tsy ampy ia nefa kosa am'teny hoe ahoana ny subventionné ny fanjakana am'izany raha ny vola alohantsika any amin'ny knapsa fotsiny 4% 14% tia fiakarana 30%. Ahoana zany subventionné na fanjakana am'izany aiza natatsika vola am'izany reto isaorantsika ny fiara-miasa amina namana mpanao gazety zay nampiasantsika moa zany ny sary sy ny feo iny misy dikantsika nandefa an'iny mba tsy lazana fa de tena hoe isika avetenivon'ny fanoherana ny solombavam-baoaka ny fanoherana reo mpitarika ny mpanohatra reo antoko politika avy any fanoherana no tena miresaka am'izany fa misy koa nge solombavam-baoaka tsy miankina mba mahafantatra sy mahalala ny zava-misy ary miteny
amina tagnandava tahaka ireny ary efa mba avy minisitra iny solomambaoka zay nalefatsika iny ohatran'izay ny fomba fijeriny betsaka ny fanontaniana sy ny zavatra mbola manjavozavo zany mampiaya ary miteraka tsy fifampitokisana am'ty resaka karama misehitra tsy miankiny ity ary zay le tenentsika foana hoe arakaraky ny resahana azy mampivoatra ny raharaha de mivoatra tokoa ny raharaha am'izao fotoan'izao satria mametra-panontaniana sy ny aya daholo ny olona ary mino isika raha ny lafomba vaovoaraintsika ny ambadimbadika rehetrarehetra any rehefa nilaza ny heviny minisitra omaly ministry ny vola dia ho fatatsika ihany koa ny hevitry ny eo anivony sehatra tsy miankina indrindrandrindra ireo mpiasa zany efa nitondra fanazavany reo syndicat zay efa mivahiny tamin'ny fandarina teto amintsika teto ihany tato anatin'ny dinika fa mbola hanio ny heviny eo amin'ny sehatra tsy miankina satria mareva avao mahakasika zany tsika everina fa tara hitondrana adevitra sy fandalinana ihany iny adevitra momba ny fampiakarana karama iny depute Mambrabendrina. Ny saky tena hoe ny manaitra fa ny tena marina moa samy efa malalitsika hoe ahoana ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana fa ny zava-misy ao anatin'le izy de zao ny tsy fisian'ny lojika eo amin'ny taremarika rehefa miresaka an'eo karama io sika raha namoaka fanehoan-kevitra ny teo anivon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny staty angamba izy iny faniry volana vitsivitsy lasa zay maro toerana zay nilaza hoe misy fahamarina toerana ny lafiny ara-toe-karena ary mbola tsy tena manaitra ny fiakaran'ny vidim-piainana satria mbola tsy taremarika roa ohatrohatr'izay ny filazany azy mbola tsy a 2 chiffres de nanao fanamariantsika ny aminy hoe efa iandrefo faty daholo ve malagasy zay vao andray andraikitra satria zavatra ny mariantsika tamin'izany fotoana zany de zao hoe misy dikany matoa fanehoan-kevitra ohatr'izany no avoaka amin'ny fomba ofisialy filazana va tapidalaka le ny fanjakana ny amin'ny ezaka tokony atao maka amin'ny fijerenany zay mahasoa ny vahoaka amin'ilay fiariana andavanandro mihitsy io ny any ambony vilia ozy ny fitenenana sasany fa amin'ny fitenenana sasany indray ny any anaty vilany zany hoe tapidalaka le tsy mahita tsony hoe ny aiza no tokony hokitiana sy asiana fanavaozana raha ny resaka tetotsika hoe fifehezana ny fiakarany vidiny entana vidiny PPN na amin'ny fanjakana tsy ratsy zany tsy ratsy le tanjona raha ohatra ka fampidinana vidim-piainana no baiko no omen'ny lehibe ny fitondram-panjakana sy andrasan'ny vahoaka malagasy de ny resaka foana teto hoe ilay fanjakana ny lasa manao asana spéculateur eo amin'le lafiny toe-karena eto Madagasikara satria inona no mitranga satria misy mifanohitra tsy manaraka an'ilay lojika mikajy lojika mitaremarika lojika ny tena zava-misy izay mampalahelo fa ny any velany no milaza ny tena zava-misy eto Madagasikara tsy manaraka an'izay ny zavatra avoaka ny fitondram-panjakana malagasy ka raha tampotampoka teo fatatsika tsara nge faniry fa saika raha ny fahazarana ary antenain'ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny de isaky ny taom-baovao no mba misondrotra ny karamany mpandray karama isam-bolana fa taona vitsivitsy zay aitsy ho ara-diso tao anatin'ny fotoana mahavahivaina sarotra amin'ny fiainana noho ny Covid mihitsy no tsy nisy zay zavatra zay raha tsy diso ny farany indrindra de tamin'ilay fotoana zay nanenjehana fotsiny an'le taremarika 320 to nisy zay faniry 320 isan-jato anenjehana fotsiny an'le taremarika 320 zany hoe zary lasa za moa notevana manao tsikona le fitondram-panjakana fa zary lasa milalao le fitondram-panjakana rehefa manao zavatra fa anenjehana an'le taremarika 320 fotsiny de mena 320 isan-jato fa angamba rehefa tena nampiarina le izy de tsy tafavoaka akory satria tsy ilay filan'ny vahoaka malagasy tsy ilay taremarika avoaka ny fanadiadiana sy ny kajy rehetra ataony manam-pahaizana ilay 320 fa le taremarika everin'ny sasany fa mitondra vitana hafahafa ho azy angambany de rehefa natao le izy
ataontsika hoe saika na bankropotra ny firenena satry mivoaka malagasy e isy zany fa lisagny mbola miverina zao faniry zany hoe nasiny 5 koa moa tamity 5 isanjato nasiny 13% de nasiny 25%. Efa mampanangasangany 2023 zany efa tsy vitan'le 13 tsony izy zany zao efa fatany fa tsy maintsy mila 25 ty zavatra tena petrany eo koa 25% tamity ilazako fotsiny hoe ohatran'izay a kilalao sy kisendrasendra sy petatoko ohatran'izay no hitondrana an'le firenena de fa aminonafo amin'ny alalan'ny fanambarana isan-karazana zay tsy mitombona ary teknisianina everina fa manapaizana sy nianatra momba an'izany no asiana mamoaka an'ireny fanambarana tsy mitombony ireny de indroa taona sesa farafakeliny zany tsy nitoy ilay 13% fa zao a rehefa tsinjo fa tena tsy voafehitsony ny fiakaran'ny vidim-piainana satria tsy vokatry ny tsy fahaizan'ny fitony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao irery itsony fa tena tratra n'ilay tery avy amin'izao tontolo zao so ny zava-misy iainana eto ambonin'ny tany dia narangaranga nampiomanina ny sain'ny vahoaka malagasy ny aminy hoe miomana ianareo fa akoatry ny efa fiakaran'ny vidim-piainana lava reny tsy voafehy io de hiakatra koa mbola isy fanampiny io satria tsy maintsy hiakatra ny solika fa natao anamboarana ny sain'ny vahoaka malagasy dia asiana fikitiana kely le karama zay efa tsy niakatra nandritry ny taona vitsivitsy farany ho an'ny olona mikarama io mikarama isam-bolana fa tsy fantatra hoe nyaingy avy amin'ny inona fototra ny aingan'ny nkajy raha namoaka an'ireo 5 isanjato 3 isanjato 5 isanjato ho an'ny mpikarama isam-bolan'ireo ny fitondram-panjakana raha ohatra ka ny antony lehibe no lazain'ny filohan'ny repoblika rehefa nanao fanambarana izy de ho fitsinjovana ny fiakaran'ny solika efa fatany ve zany efa fatany mialoha ve hoe 4 isanjato ny fiakaran'ny solika rehefa avy eo sa efa homanina mialoha fa maninona tsy lazaina mialoha hoe azavaina raha tarehimarika hoe sahala am'izao ny fiakaran'ny vidim-piainana de sahala am'izao ny fidinan'ny fahafavidin'ny vahoaka malagasy de ity ny tarehimarika entina mamen'ny banga ao anelan'elan'izay fa alefa fa hoany fotsiny le tarehimarika de rehefa avy eo rehefa tsy voafehy tsony ny fidangan'ny vidim-piainana rehefa tsy voafehy ny fiakaran'ny solika eto Madagasikara toy ny any velany ndresaka tsika teto tamin'ny heriny hoe mampita zahatra amin'ny lakana ny fitondram-panjakana raha namoaka fampitahana ny vidin'ny solika amina tany vitsivitsy eto Afrika de milaza fa ny aty ny mora indrindra tsy verenako tsony ny ady hevitra iny nresahantsika teto tamin'ny heriny zay fa ny tiako resahana de zao hoe anampina ny vavan'ny vahoaka ve zany hoe ninonina mitranga eo efa nakarina ny karama ho an'ireo mpandray karama isam-bolana averiko foana zao zay ho an'ny mpandray karama isam-bolana zay fa ho anay rehefa miresaka zahay mifampiakarana fa efa mividin'ny vahoaka amin'ny akapobeny na mikarama io na tsy mikarama io na tantsaha io na mpanao asa tanana io na mpandraharaha madinika io na mpandraharaha vaventy io zay miantoka ny famelomana ny ndretsy mpikarama isam-bolana ndre reny miaraka jerena averiko eto foana lay hoe nahoana no ferana ny famerana no vidiny entana farany ambony no atao politika ifehezana ny toe-karena eto Madagasikara fa nahoana ny tsy fanampianany le tena fiarina ataoko hoe le tena fiarina satria misy dikany hafa le fiarina tamin'ity fitondram-panjakana ty izay mbola tsy nahitana vokatra araka ny tokony ho izy raha ny fanadiadinana tao no resahana fa ilay tena fiarina makany am-paosiny vahoaka tsirairay avy maninona tsy reny no ampitomboana maninona ny tsy niasa no ampitomboana maninona ny tsy eo amin'ny lafiny etra tokony alohan'ny orinasa sy amin'ny fananganana orinasa vaovao no asiana fanalefahana maninona tsy tadiavana vahaolana ny amin'ireo orinasa tsy maintsy mikatona noho ny tsy fahafahana misedra ny fifaninanana noho ny zava-misy tsy fifehizany fitondram-panjakana ny lafiny ara-toe-karena ary maninona no fananina idina
ny orinasa zay everina fa tena mamokatra sy maraka an'izay fifaninanana zay vo mainka angeny zava-misy am'izao fotoana zao izahay tsy manohitra ny fampiakarana ny karama tokony horaisin'ireo mpikarama isam-bolana fa ny zava-misy am'izao fotoana zao a de toy ny voamaika mametraka hantsana mametraka fifanolanana fifangariana eo amin'ny samy malagasy nahoana ny mpiasam-panjakana nahoana mpiasa amy tsy miankana no mahazo an'izao zao fa nahoana no tsy hitadiavana vahaolana ny akoatr'izay zay araky ny voalaza n'le solombavambahoaka namana teo reny angeny ny maro anisy milaza foany tsika fa mipambolo ny maro anisa mipamokatra ny maro anisa ny tatsaha maro anisa eto Madagasikara fa na ny akse makany am'ireny toerana famokarana sy famoahana an'ireny vokatra reny ara tsy rarahany ty fitondram-panjakana ty tsy anao tsy enjery amerimberina an'ireny resaky reny no atao eto fampatsiahivana fotsiny hoe any am'ilay fototra mihitsy fa zatra diso mikira te hikirakira lela vola vonona foana zatra mihaino fofombola foana ireto mpitondra fanjakany reto fa tsy zatra tsy miezaka manao zay azon'ny vahoaka malagasy fomba ampidirana vola iainana tsy metehatra amin'ny fanjakana tsy metehatra amin'ny fitserana fanjakana tsy metehatra amin'ny vatsy tsindro sy ny kaly tsindro sy ninona tsindro tsy fantatra tsony fa isan'andro zao ve de iomana amin'ny arona sachet sy ny vato kely andeha ilahatra eny am'ireny toerana famoahana an'ireny zavatra ireny tsy misy zany tsena mora zany tsy misy zany varo mora zany tsy misy zany trano mora izany raha ohatra ka ampy ny vola miditra any am-paosin'ny vahoaka malagasy ampy ny fiarin'ny malagasy mahavelona azy fa namora io na lafo de takany foana fanira zava-manantany eny ary mamaraparana ary tena marana mihitsy ntsika depute Mamy Rabendrina am'izay adevitra zay moa namarana antsika azy hivoatra be io adevitra io satria miezaka mitondra fanazavana zay moa le izy ny amin'ny hoe rehefa misy ny sujet dans l'actualité zany tsy maintsy ho resahantsika de tsy maintsy iny aloha zany no hitondrantsika fanazavana am'sesisesy zany satria tsy mety mazava mihitsy le izy na ny solombavamboaka teo ary de mametraka fanontaniana mba tsy ilazana fa io ndray tsika va ty ampanohatra tsy mba hanezahantsika nitondra feo hafa mihitsy zany zay le fanjakana zany miezaka manamarina amin'ny alalan'ny fanazavana samy fa tsy mety azony rehetra mihitsy le izy ary betsaka ny fiahina ao anatin'zany de manandrana mitondra fanazavana indray zany le fanjakana sy le mpanaradia azy de ho hitantsika eo indray le izy hoe atraiza mifandraisan'ny olona lahatra ary hatrany farany volana me koa hitantsika le satria mbola miandritsika zany zao hoe hinona ny hevitr'ireo mpampiasa zany manoloana aniny fanapahan-kevitra iny sy fahaizan'izy ireo mitsinjara sy mahatoky ny fanjakana ao anatin'izay satria le charge patronal no niraisiny le fanjakana zay mbola misy elanelany ihany moa zany zay mbola tsy fantatra hoe iza no andohan'iny zany zay ny amin'iny fa amarantsika député Mamy Rabendrina miandry anao ny vahoaka namboatra dimy ankolo am'fisaorana sy ny maherina Madagasikara sy ny rehetrarehetra de miveriny eto indray tsika raha ohatra ka tsisy indray ny fivana angatahana amin'ny ao ambony amin'ny heriny anio toy zao eny ary somary fohifohy moa ny fotoana nafahana fampiresaka androany satria raha mahalala ny zava-misy fa araky ny voalaza teo de tantara mitoy ity fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka no resahantsika ary misika fa ahitantsika vokatra na de le fifampizarana fotsiny ihany aza omaly tafahoana tamina tsy napoizina maly efa ariva be tafahoana tamina namana malagasy tsy mifankalala akory zahay fa malagasy monina sy mila ravinahitra ny velany izay mifankalala miendrika moa rehefa mizahatra sala am'izao de ny fampizarany zava-misy iainan'ny firenena am'izao fotoana zao ary nahita ny fomba fijeriny ireo malagasy monina ny velany sy nahatsapa ihany keo ny ahoana re ny intéretandry zareo manaraka akaiky de akaiky ny raha ty Madagasikara am'izao fotoana zao dia mandefa kompatanana manokana ho an'izy ireny ho an'ireny malagasy monina sy mitoetra ny velany ireny na iza misy azy za tsy anonona fa misy atsika malagasy daholo zao tontolo zao aloha androany aloha tsy hiditra amin'ny atsipiriany sika fa indrindraindrindra mikompatanana ihany keo amin'ny vahoaka amin'ny distrika Nambohidratrimo
mitondra amin'ny teny fampiononana indrindraindrindra ho an'ny mpiara-mitolona sy ny mpiara-mikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Mahitsy, izay namoy namana mpiara-miasa nandritra ny taona maro taona anivon'ny Comtim Mahitsy amintsika amin'ny teny zao ambohitra ny razana ary ho alevina rapitso. Andriamanitra ny amafany ranomaso sy hitondra ny fampiononana akahery ny fianakaviana rehetra satria tampoka tsy amin'ny eritreretana azy no nitrangan'ny fahafatesana, ary isika zay mbola manohy ny asa kosa dia hanana fahazotoana sy herim-po amin'ny fanohizana ny asa niarahana tamin'iny namana lasa iny, ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra. Mino aho fa ho avy ny fotoana amin'ny herinandro amin'ny herineny toy izao ifampiresahana misimisy kokoa, fa alamina araka ny zay mamety azy fotoana dia mirary soa faniry mankasitraka antsika rehetra amin'ny lafiny teknika ao sy ny mpanaraka ny fandarana rehetra iresaka tsy ho ela tompoko. Vakeko vetivety ity soratsoratra ity dia andefany ty sary kely amina segondra ity, sady mamara antsika député Mamira Bendrina zany satria tsy maintsy omem-boninahitra daholo ny rehetra. Raha soa anatenainy Eliane afa mihitsy tamin'ny fitondran'ny président Marc Carvalho tamin'izany misy hoe miala asa ianao androany, ny ampitso mitady efa mahita asa amin'ny somera mameno tanàna. Izandray Jeanne Désiré Rasouler Lalao, salamy anareo ngamba ny dikan'ity, tena malahelo miaino ny fitarainany vahiny manjo ny pony Morondava, efa ny vahiny kely tany aho volana maromaro taloha, fa tena mora ny fiainana, ny zavatra hilainao indrindra fa ny sakafo hitanao daholo, toy ny ofo zany hoe nanara-po tamin'ny fihinanana ny voasary mibezaha, tena mamy ane zany zay neny Jeanne Désiré. Rina Sorakoto Ratovo Arinjaka mirary ny sosiny tsara ho an'ny Lilis Clémence, azakivonareo fa misy ny fotoana ifaliana dia misy koa ny fotoana itomanina. Mambra Berso motion de censure manao ahoana ny mety ho toeny aoriana ny fahombiazana, manao ahoana raha tsy mahomby, mila miomana amin'izay mety ho vokany isika fa ireso ny toetra jilambotony efa iarahana malala halabato mafy noho ny tamin'ny 2018 no mandeha eo. Misaotra ny Mambra Berso. Fa raha Sora Barlala ny nampiakarana Henri Rakotovao tao amin'ny RNM tao amin'ny TVM dia akajy politika hoe hanao tatitra ny RSF dia nasiana mpanohatra aloha hevery mibado ny mpiasan'ny RSF, toy izay ihany koa tamin'ny fiakaran'ny Fidèle Larzarapera tao amin'ny tao tratra ny pression internationale izy dia tsy maintsy sitraka Erika Tsotro, monsieur le député Mambra Bendrina, raha hiasa daholo ny olona dia lasa tsy azo ampanantenaina pokatsony, aleo tambatambazana mikialy tsindriany eny ary mamara antsika dia ity sary ity zany namarana antsika azy, rehefa ela ny odikodinana ny biby dia tafajabaka ny naty menaka dia ohatrohatran'izao zany le fiainan'ny malagasy, ary ohatrohatran'izao le sary tena mampatahotra amin'ny hoavin'ny le firenena, indrindraindrindra moa tsy avaty amintsika zany fa ho any amin'ny zareo zay mitondra sy mivoy an'le lakana kanefa tsy mahay mivolakana, dia ohatran'ity sary amina segondra vitsy ity misy message be ity fa mametraka ny veloma mandrapitafa ho any rapitsondray tompoko lasy tompoko avy.